Napamolona iritiriny ary ianao. Mbola azonao atao zany. Mbola azonao atao mitonga any an-danitra. Mbola azonao ioarana ireo olona efa mivavaka hatramin'izay. Miloko ny vitanindary talafiny maso andro ny lentiry Maresayanao atatao milu Ebatinuna tsara nilaratitu Ao anatiny mafina seunanao Yaredeni Tuninari Changing me dia fifalina lehibe indray ny arabanantsika menakavy ravana malala. Nahatra ny fandarana live-tsika amin'izao fotoan'izao ny fotoam-bavaka izay rahanao ahafantarana andramoka izao ny akiradio tsika rehetra izay tanaty groupe izay maresy dia arabaina natratra an'ity sabata mahafinaritra ity. Aleloia. Hianoka tanteraka indray tsika ao anatin'ny fotoam-bavaka izay iarahantsika eto hiaraka ao anatin'ny hafanana isika tahaka ny kitay maromaro mitambatra eo amin'ny toerana anankiray. Aleloia. Dia hifampirehatra ny afo hifanafana foa hifampahery iara hivavaka tsika eto androany hiaraka hitady an'Andriamanitra fontsika rehetra isika eto androany miarabanareo izay tonga eto androany na mahavaovao ianao tonga eto anisan'izany tatamo anitry ny ony mbola tsy hitanay teto mihitsy izany anaran'izany fa tonga soenao fary izay mandray anao tatamo rahavavy tatamo anitry ny ony maretatra amin'ny farany tsika rehetra ihany koa izay mety sendran-dalovany ity fandarana ity dia faly be mihitsy ny tenanay miaraka aminareo androany ary miaraka etsika hiaraka anao voyage anankiray tsika androany tahaka niditra ao anatina fiara anankiray tsika androany dia tokana ihany ny tanjona ry havana malala hoentiny io fiara io tsika andeha ho any amin'ny fanatrehan'Andriamanitra samy tonga ho any amin'ny ariventsika rehetrarehetra ry havana. Ny fiara hitondratsika androany dia ny fanahan'Andriamanitra mietaetatsika. Aleloia. Hitondratsika eo anoloan'ny seza fiandrianan'Andriamanitra hitady an'Andriamanitra amin'ny fontsika rehetra sy ny fanahintsika rehetra ny herintsika rehetra. Aleloia. Hatramin'izay tsika mety mitady an'Andriamanitra ihany fa ny herintsika ny ampahany herintsika na afahantsika mivavaka ny ampahany herintsika afa tsika mitady an'Andriamanitra satria lanitsika ny amin'izao tontolo izao ny herintsika ny esantsika sy anaovantsika ny zavatra maro eny amin'izao tontolo izao eny ry havana malala fa androany. Aleloia. Feno tsara mihitsy ny fahafahantsika miatoraka eo anatrehan'Andriamanitra amin'ity fotoana androany ity feno tsara satria hatramin'ny herintsika androany Andriamanitra dia nilaza tamintsika mihitsy mba hitsahatra amin'ity androany ity ka mba ho tanteraka ny teniny fa ny herintsika rehetra ihany koa dia hoe tsika manompo azy androany ry havana malala ny fotoana lanitsika tany amin'izao tontolo izao tany mihita etsika androany anompontsika an'Andriamanitra ny herintsika sy ny fanahintsika fontsika saitsika rehetra ny amintsika manontolo hoe tsika eo anatrehan'Andriamanitra amin'ity androandroany ity. Aleloia. Manentana anao hoe ty ampiandohana manao hoe dao tsika hivavaka tsika hitady an'Andriamanitra amin'izao fotoana izao azarantsika za mbola manana fotoana afahantsika mivavaka ry havana malala betsaka ny olona mety manam-potoana tokony hivavahana fa rehefa tonga ny fotoana tokony hivavahana dia aleony manao zavatra hafa
aleony mandeha manao ny fiainan'izao tontolo izao mandany ny fahatanorany sy ny ady reny amin'izao tontolo izao hoeny fa rehefa tonga ny fotoana anankiray tsy maintsy tadiavana an'Andriamanitra tonga ny fotoana anankiray tena ilana izany hoe hivavaka mety any amin'ny hopitaly mety mandalo zava-tsarotra tena mafy dia mafy fa eo vao tena tratra ny fahatereny ary matetika tsisy tsonona dia fotoana hivavahana azy satria tery ny fotoana ny havana malala mety any amin'ny hopitaly tsy afaka koa na dia manoka bava hivavaka azy fa tao anatin'ny fotoana nafahana tsy nanao an'izany fa ianao tonga eto androany misaora an'Andriamanitra fomen'Andriamanitra fahafahana ianao omen'Andriamanitra hery sy tanjaka ianao ahafahanao manompo azy androany aleloia mindaontsika misaotra an'Andriamanitra ny havana malala misaotra anao zay Jesosy voninahitra ny eo anao Jehovandriamanitra ray ny tsara indrindra fa sady masina ny lehibe indrindra ny Andriamanitra misaotra anao zay no fitiavanao hitahinao anay tsiray avy Andriamanitra ka tonga eto androany misaotra Jesosy misaotra fa tena tsara ianao Andriamanitra misaotra Andriamanitra fa tonga eto indray ianao Jesosy fantatray fa manatrika anay ianao amin'izao fotoana izao ary izany ny finoanay Andriamanitra fanantenanay Andriamanitra fa raha tsy nanatrika teto ianao nandritra ny fotoam-bavaka izay nataonay teto Jehovandriamanitra rehefa tsy tanteraka hatron'izao fotoam-bavaka izao inona moa ny sakatsaka napetraka ny devoly eo anoloanay tsy ahafahanay mivavaka Jehova apetrany daholo ny sakana rehetra hoentiny ny fitaovana rehetra mety ny anelingelenana an'izao fotoana izao hatrany anatin'ny tokantranay tsiray avy any misy zavatra ampisehony misy zavatra asehony mba tsy ahafahanay mivavaka fa zay misaotra anao Andriamanitra fa noho ny herinao dia tafajoro eto izay androany satria izay nomenao hery ary ny teninao dia milaza Andriamanitra fa tsy fanahosany no nomenao anay fa fanamahery tamin'ny fotoana izay nandray aminao Jehovandriamanitra nanaiky anao tombo sy mpamonjy Jesosy dia nitafianao ny fanamahery avy aminao dia mikorianao anatinay ny loharanonao mikoriana anatinay ny herinao ahafahanay mijoro ahafahanay manohitra ny asa matin'ny Satana isan'andro isan'andro ka mahatonga anay tafajoro androany misaotra anao Jesosy ny amin'ny hafanam-po mbola omenao anay ny etaeta omenao anay Andriamanitra fa tsy mbola mety maty izany hatramin'izao mbola mipoipoiky any anatinay foana Jesosy ny etaetanao amin'ity androany ity misaotra ny anaranao izany Andriamanitra misaotra anao izay noho ny fitiavanao misaotra Andriamanitra fa tafianao fitiavana izay isan'andro isan'andro eny Jesosy mety fitiavana tsy hitanay eny amin'izao tontolo izao misy fotoana mety tsy mahita fitiavana ny olona eny amin'izao tontolo izao Andriamanitra tsy misy na dia olona anankiray mba miteny fa tia azy Jesosy io fa ianao isan'andro isan'andro isaky ny mamposaka ny maraina ho anay ianao Andriamanitra dia midika izany fa tia anay ianao isaky ny mamindra fo aminay ianao Andriamanitra dia midika izany fa tia anay ianao Jehova misaotra anao zahay fa izany fitiavanao izany mbola mampijoro anay androany ka mahatonga anay tonga eto tsy lany ritra satria fantatray fa tianao zay Jesosy hideranay ianao ny andronay androany Andriamanitra anomezanay voninahitra anao izao fotoana hatongavanay eto izao fa ny fahavelomanay androany Jesosy dia fahasoavana avy aminao rery any ary tsy misy avy aminay tsy misy avy amin'ny herinay tsy misy avy amin'ny tanjakay Jesosy fa fahasoavanao izao hijoronay eto androany izao atolotra ianao ry voninahitra Andriamanitra ndreto izay tonga eto anatrehanao manolotra fisaorana sy fiderana avy anatin'ny fonay lalina mihitsy androany niderana eny anaranao Andriamanitra anatin'ny fanahana mihitsy androany niderana eny anaranao Andriamanitra ndreto izay Jesosy tonga eto anoloany seza fiandriananao izay amin'izao fotoana izao afanao ny fonay Andriamanitra hitady ianao Jesosy malalo aoka izay ho tonga eto amin'ny hafanam-po tsy tonga eto amin'ny fahazanana Jesosy fa tonga eto amin'ny hafanam-po Andriamanitra rehefa nanontanianao Eli Jehova aniny ianao ry Eli maniny ety ianao tena maly Eli aleluia namaly izy Andriamanitra fa mafana dia mafana ny fitiavana anao fona mba antananay koa ianao raha tonga eto izay androany maninona eto ianao maninona eto amin'ity fotoam-bavaka ity fa androany Jesosy mba hiteny aminao koa izay fa mafana ny fitiavana anao ny fonay tsy fahazarana ny hatongavanay eto Andriamanitra fa tena fitiavana any anaty Jesosy tena mafana ho anao ny fonay raha tonga eto izay androany maniry anao ny fananay Jehova mitady anao ny nofonay Andriamanitra anatika ny fanatrehanao izay ety am-piandohana Jesosy hiidina aminay eny izany fanatrehanao izany ameno ny fonay sy ny fananay Jesosy eo izany fanatrehanao izany Andriamanitra miasa ny fomba tsy takatry ny sainao anatinay tsiray avy ny fanatrehanao amin'izao fotoana izao
ikasika ny fiainana tsirairay avy ny fanatrehanao amin'izao fotoana izao. Haleluia. Halaina Jesosy. Afanana vaovao. Etoetra afanana tompô. Sisi abanga tika itsuye ilaya fumitweche pambu. Mafana tikuau tuponya funi sana inawe. Sisi abanga tika itsuye ilaya fumitweche pambu. Mafana tikuau tuponya funi sana inawe. Sisi abanga tika itsuye ilaya fumitweche Dwani yaraka idera yeno na Tanzania fanana witni fana imashna izani. Hallelujah. Dwani fanana baba vani na no was. Hallelujah. Anga pana kutetea kanisa tigana na kisa pata ndia amen. Sebo. Fanane. Hallelujah. Wilaya fana Etini fana inawe Kreandi sakatitana Tumpatane mno Rekrean fanana sogo Dikurina midna wanasama Fana inawe Kreandu sakatitana Oh Tumpatane mno Supaya kulifana inawe Sisi hapana tika itule Ila ya fumitweche wangu Mafana fana na sikiwao Supaya kulifana inawe Sisi hapana tika itule Ila ya fumitweche wangu Iluna,
Mafanafana nasi tuwao Kufanya kunifala inawe Sisi hapa natika itule Kila yafu itweke wangu Mafanafana nasi tuwao Kufanya kunifala inawe Sisi hapa natika itule Kila yafu itweke wangu Fanama no pau. Jambi fanama. Mafanafana nasi tuwao Kufanya kunifala inawe Sisi hapa natika itule Ila yafu itweke wangu Mafanafana nasi tuwao Kufanya kunifala inawe Sisi hapa natika itule Ila yafu itweke wangu Sisi hapa natika itule Ila yafu itweke wangu Sisi hapa natika itule Ila yafu itweke wangu Amen. Afanao ny fonao le avana malala. Ny toerana anankiray rehefa misy afo miredareta dia tsy azo ny tevoly idirana. Fantatry ny Nebokadnezara tsara mihitsy ry havana fa ny afo mamay dia mandoro dia mampisonika ary tena mandevona ao anatin'ny fotoana fohy. Fantatry ny Nebokadnezara zany. Afanay nimpito ny laforo mba hidiran'izy telo mirahalahy tao. Ary tena nieritreritra izy fa tena mitsonika satria ny afo dia mampitsonika ry havana. Fa zao ny mahafinaritra, ny devoly manafana ny afony, mampitombo impito ny hafanany ny devoly, ampitsonika atsika fa tsy mety rehefa tsika no milatsaka ao dia tsy mety mahitsika, tsy mety levontsika dia tsy mety mitsonika mihitsy tsika satria tsy Jehovah nanao an'io afo io fa Nebokadnezara. Hoy Andriamanitra hoe ny afo avy amin'ny devoly ve tsy ampitsonika ny zanako, fa ny afon'Andriamanitra ny havana malala rehefa latsaka ny afo teo tendrombohitra Karmely. Ny vavakely, aleluia, teo alohan'ny mpaminany ny Bala sy ny mpaminany ny Asera. Rehefa ny vavakely midina ny afo, latsaka teo amin'ny fanatitra ny afo, tonga dia nitsonika may hatrany amin'ny kitay izay lemana rano ry havana malala, notondrahana rano fa may ry havana malala. Izany ny afon'Andriamanitra rehefa milatsaka. Ny fanafody ho an'ny fiainanao tsy zavatra hafa fa ianao mirehatra, ianao mafana, ianao mampitombo mari-pananao ao amin'Andriamanitra. Izany ny fanafody ho an'ny fiainanao androany. Foazo ny fanahinao, haleluia, foazo ny fanahy anatinao, fa izany ny fanafodintsika ry havana. Tena eto foana manao hoe ny valany mafana tsy hipetrahany lalitra, fa manafana ny afony ny devoly amin'izao fotoana izao. Fa ianao afanao ny afon'Andriamanitra ao anatinao. Nafana fosatra ka sy mesaka sy Abednego nidina tao anatin'io laforo io. Afon'Andriamanitra koa nentiny nidina tao. Nisy afony ady ngely afa natao anatin'io laforo mirehatra io e. Fa ny Nebokadnezara afony nofo, fa nisy telo mirahalahy afony fanahy ny aviny. Fa resy ny afony fanahy, ny afony nofo tsy afaka nandoro, aleluia. Izany androany teteny aminao hoe
Andaotsika androany teny Jesosy io voazany fanahiko. Ny toromasontsika no mahatonga atsika tratra ny fahafatesana. Ka natonga ny Davida natahotra riavana ny teny. Natahora ny Davida zany toromaso fahafatesana zany satria mahafaty. Ary mahatonga fahafatesana eo amin'ny fiainan'ny olona ny toromaso fahafatesana. Fa androany, haleloia. Andaotsika androany teny Jesosy malalo foazako. Foazany fanahako Andriamanitra. Fa hitady anao amin'ny foko rehetra. Androany Andriamanitra foazany fanahako. Fa mila anao ahy. Io fiainanao io, ianao mifono ilainy io ravana. Samy mitentsika rehetrarehetra anatin'ny tokantrano any. Latsapanao mihitsy anatorotoro ny fanahanao ozy le ravavy anankiray izay hoe nahavariana anao fa rehefa tao anatin'ny ady dia tsy tsaroko kory hoe za tika tokony hivavaka. Tsy tadidiko akory. Fa kay ny fiainako tokony hakiniko amin'Andriamanitra. Kay za ty tokony anatona an'Andriamanitra bebe kokoa. Fa zany ny zavatra tsy tokony adininao indrindra androany. Ary mahatonga antsika tonga eto androany riavana malala. Andaotsika androany hanompo an'Andriamanitra amin'ny hafanana riavana. Tenenao Jesosy afoazy ny fanahiko fa milanao Andriamanitra. Milanao ty fiainana keliko ty Jesosy. Foazy Andriamanitra. Jesosy io. Foazy reto zanakao reto raha tonga eto androany. Azafelanao atoritory. Azafelanao varimbarina Andriamanitra. Fa foazy Jesosy reto. Foazy Andriamanitra. Fa milanao zany menao Jesosy. Hidinao anatsika ny afon'Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Ameno atsika. Amin'ny tahotra sy ovitra. Niderana ianao Andriamanitra. Amin'ny tahotra sy ovitra. Niderako anao. Anao Jesosy mpanjakanay. Amen. Anao Jesosy mpanjakanay. Mahery Tompo. Mahery Tompo. Fanahilao. Irao ameno ny fonay. Halleluja. Irao ameno ny fonay. Lafianatantana kenkeny manenika. Kenkeny manenika. Anay ny afony fanahy. Anay ny afony fanahy. Tosinenao. Akenchin manenika na yapon fanahy. Yapon fanahy. Yaponi fanahy. Anao Jesosy mpanjakanay. Anao Jesosy mpanjakanay. Mahery tompony fanahilao. Mahery tompony fanahilao. Irao ameno e. Irao ameno ny fonay. Fonay. Akenchin manenika. Akenchin manenika. Anay ny afony fanahy. Anay ny afony fanahy. Tosinao. Yulunao. Akenchin manenika. Anay ny afony fanahy.
foko Jehova. Azapelanao atory, azapelanao angina Andriamanitra. Voazy ny fananay. Anany aza voninay Jesus Maria. Hallelujah, Andriamanitra. Amen, Jehovah. Manatona anao izay Andriamanitra. Hallelujah. Amin'ny tahotra tsiovitra tokoa nanatonanay anao Jehovah Andriamanitra. Satria tsinitsino izay manoloana anao Andriamanitra. Fantatray Jesosy fa tsy mendrika na dia nikasika ny lambanao, tsy mendrika na dia nianona ny anaranao azy izay tonga eto Andriamanitra. Manatona anao amin'ny tahotra tsiovitra, manatona anao Andriamanitra amin'ny fanetretena, satria mba mila anao koa ny fiainanay Jesosy, tahaka ny ilan'ny Peteranao, tahaka ny ilan'ny mpianatra anao Jesosy aho. Isaky ny misy zavatra kely dia miantso mitady anao, tsy nahazo trondro dia nila anao nanome trondro, tsy nanana hetra Andriamanitra dia nila anao afaka nandohetra. O Jesosy aho, tanatina fahamoiza-po dia nila anao nanome fiadanana, fa mihoatra lavitra noho izany koa no ilana ianao Andriamanitra. Mihoatra lavitra noho izany Jesosy, mba mila n'izany koa izay, mba mila anao koa izay Andriamanitra amin'ny tendrony. Hitady anao ny fonay Andriamanitra, satria fantatray Jesosy io fa ao aminao ihany no ahitanay fiaina. Ianao manana teny fiainana mandrakizay, izany no hitadiavana ianao Jesosy. Manatona anao amin'ny fanetretena eto anoloanao izay androany. Mila anao ny fiainanay Jesosy, mila anao ny fonay Jesosy aho. Hatray anatinay mila anao Andriamanitra. Ny fiainanay manontolo mihitsy ny ilana ianao androany Jesosy malama. Fa tsy mety aminay ny mandeha irery, fa mila miara-mandeha aminao izay Andriamanitra. Manatona anao izay amin'ny androany ity Jesosy. Eto atongotrao Andriamanitra, eto ny ankofanay Jesosy malama, eto ny ankofanay Jesosy. Eto apotry azo fijalinao ny tenenanay androany, fa mila anao izay, mila anao ny fiainanay Andriamanitra. Aleluia. Zany havana malala tena tsapako, fa isan'andro ny fiainako tena mila an'Andriamanitra. Isan'andro mivoaka miditra, tena tsapako hoe mila an'Andriamanitra ary havana malala. Matahotra raha vao fantatro fotsiny, ohatra manam-panahina fotsiny aho hoe eo ve ianao Andriamanitra sa tsy eo, dia tonga dia tahotra avy hatrany miditra ny anatiko, orooro tebiteby. Izany tsy manatebiteby amin'izao andro farany izao, izany tsy manatahotra amin'izao andro farany izao ny havana. Fa ny mahatonga antsika tsy manana tahotra, tsy manana hiady satria manana an'Andriamanitra tsika. Dia havana malala androany amafiso,
Andriamanitra mila anao fa mba teneniko andrana zaza Jesosy mila anao ahy. Za Andriamanitra mitady anao ahy, ianao ny tokiko. Haleluia. Mba tiantoka be tsika raha mivavaka nefa tsy matoky an'Andriamanitra ry havana manana. Fa sambatra tsika raha sady mivavaka tsika. Haleluia. No matoky an'Andriamanitra. Hoy ny namany Joba rehefa nampahery azy. Haleluia. Ry havana tao anaty ady mafy Joba dia zao zavatra nyteneniny hoe motsy ny fivavahanao va ny fanantenanao ary tsy ny fahitsiny lalanao va ny tokonao. Haleluia. Tsy nanana afa-tsireo sisy Joba teo ampelantanany fa ny zavatra rehetra efa niala teo daholo. Fa nampahery azy ny namany hoe tsarovy fa mivavaka ianao, tsarovy fa mandeha amin'ny fahitsiny ianao. Ireo ihany no tokonao, ireo ihany ny fanantenanao. Amen. Jesosy. Misy fotoantsika mety mandalo ady ry havana fa ny zavatra ataovy androany hafafazo ny fahitsinao, hafafazo ny vavaka fa ireo nitoky sy fanantenana ho antsika ry havana malala. Amen. Jesosy. Haleluia. Tao ametraka amin'ny fotsika ao amin'Andriamanitra tsika, anankina ny fiainantsika manontolo eo ampelantanan'Andriamanitra. Amen. Jesosy. Iyanao ile fitarainaku, iyanao mahalala nitotarampainaku, namambiao namitubeita fantata haru nyakurita. Sunny legends on me, you live from your soul. Amen. In your love, manushwa Isaiah. Sisosyo ya marireja, ya no ya no itukiku, sai mumba apecha kwakana nawe, you are. Sizairi Yano no itukiku sai mumbai apecha kata nawe niwa sizairiku. Apecha wakana na jalankan kupadole. Sabatati takatilisai marube Nimba Faina Matukena wote sosya
sosyo yanavirenya yanoya noitukiku saimomba apechakangana nawe iwa sizailimu sosyo yanavirenya Jesosy malala tsy mana-tsafidy zay Jesosy malala tsy mana-tsafidy tsy afaka mifidy tsony zay ary tsy te hifidiny izaniza tsony hainao rery any itokinay Andriamanitra hainao rery any no ametrahanay ny fiainanay sy roavinay manontolo Andriamanitra hainao rery inge Andriamanitra mba niteny taminay eo ny amin'ny zavatra ho avy no anontanio aho ianao tsy nisy olombelona afaka ametrahanay no avinay fa ianao Andriamanitra raha ny olombelona Jesosy tsy mety manao ny olombelona Jesosy misy fetrany fa ianao soa ihany fa eo ianao Andriamanitra misaotra anao zay Jesosy misaotra anao zay Andriamanitra fa manana anao antenay isanandro zay Andriamanitra jereo reto olonao reto jereo reto vahoakanao reto Jesosy jereo nisambatan'olona sy nisatokantrano amin'izao fotoana izao zay rehetra tonga mivavaka manakina ny fiainana eo am-pelantananao fantatra fa tsy misy adininao zay raha dia iray azy ho jerenao manokana ny aminay tsy iray ihany satria matoky anao zay Jesosy malala ho an'ny olona tsy manana nizaniza mihitsy angenao Andriamanitra raha mbola misy atokisana ny olona ka mbola misy anteherana Jehovah Andriamanitra tahaka no mitenanao mandehana mihitsy aloha miankina amin'ireny olona ireny fa ianao ange Jesosy ho anay mihitsy ianao zay ere tsinitsiny zay ere tsy misy anteherana zay Jesosy dia tsy mba manakitaraina nafa-tsy ianao Andriamanitra natoraka aminao zay tsy iray avy androany iavana malala tolory an Jesosy sy mitenanao sy mombanao oka zay nifandehananao teny amin'izao tontolo izao riavana tsy mahafantatsika ve fa mandreraka eny tsy mahafantatsika ve fa tsy nahitantsika vokatra teny tsy nahitantsika soa tsy mahafantatsika ve fa fahafatesana no endriavana andao hiatoraka amin'Andriamanitra aleluia Jesosy amy atoraka aminao zay tonga eto anatrehanao zay androany ianao nge riavana manana zavatra tsara ianao manana an Jesosy manana mpiady mahery ianao riavana malala efa naseho an Jesosy ny heriny zay izy vao niakatra tany an-danitra tsy mbola niakatra tany izy aloha raha tsy efa nampiseho ny heriny teto amin'ity tany nampahafantatra antsika nampahafantatra ny mpianatra sy ny olona rehetra nanodidina azy hoe hatraiza ny heriny takiny ahoana ny zavatra vitany misy vavolombelona nahita ka nanoratra tao anatin'ny Baiboly zay Jesosy vao niakatra tsy navelan'Andriamanitra ho faty teo ambony hazojaliana Jesosy raha tsy efa nahita fahagagana daholo aleon'ny olona rehetra mba hahafantaran'ny olona fa tena azo antehelana io Jesosy io tsy manavakavaka io Jesosy io afaka mandray ny rehetrarehetra io Jesosy io mamela heloka io ary tsy mataty mahitatsika mijaly io fantatsika tao anatin'ny 3 taona sy tapany ny asa rehetra nataon'i Jesosy havana malala ampinotsika hianteherantsika aminy ahafantarantsika hoe Jesosy nahoana ireo olona ireo nivonjenao nahoana ny tsy mba vonjenao haleluia mbola miandro Jesosy amin'izao fotoana izao mbola fotoana izao riavana mbola fanatonantsika amin'Andriamanitra haleluia misaotra Jesosy malala atsika androany anao amin'ny Kristy
Feoan'i Jesosy ihany driavana malalany afaka mampisahatra ny tafiotra driavana. Jesosy raha nyteny tamintsika hoy Jesosy hoe iritra momba nareo mandrakarivo ambarany paritonga ny fahatapenany zao tontolo zao. Dia satria fantany fa mandra-patatro ty zao tontolo zao ty dia tsy tsahatra isy ny fahoriana. Araka niratsika teo hoe nitafiky satana isan'andro isan'andro tsy mitsahatra.
nanomboka tany amin'ny Eva, nanitany amin'ny Eva, nampinanany ny voankazo voarara, ary fantatry Jesosy fa mandra-patapitry ny tany, dia itoy foana ny devoly handefa fakapanahy, handefa fanafiana isan-karazany. Fa za teteny aminao androany driavako. Jesosy raha nilaza tamintsika fa ombantsika mandrakariva izy ambara-patonga ny fataperan'izao tontolo izao, dia tsy mandainga Jesosy riavana malala. Ary mahakasika nahako foana isan'andro ary efa misy zavatra lalovantsika riavana, dia voakasika foana hoe Jesosy ianao koa efa nandalo amin'izao Jesosy nge ravana nampidin'Andriamanitra tetỳ an-tany mihitsy mba hahafahan'i Jesosy mahatsapa an'izany hoe ohatrany ahoana izany malahelo, ohatrany ahoana izany maratry, ohatrany ahoana izany tevatevana, ohatrany ahoana izany mitomany rehefa misy fahoriana, ohatrany ahoana ka izany faly ihany koa. Halleloja. Rehefa misy fahombiazana, Jesosy tena faly. Ny ainan'i Jesosy daholo ny fihetsem-po rehetra, izay fihetsem-po misy eto amin'ity tany ity ka iainantsika, dia efa ny ainan'i Jesosy daholo. Na ara-panahy, na ara-tsaina, enina dia ara-batana riavana. Mahafinaritra anahy foana ny mieritreritra an'izany, ary afahako matotry an'Andriamanitra, afahako miteny foana hoe Jesosy za nge tsy hitaraina aminao tsony hoe Jesosy tia mahazo fa fantatrao mihitsy io, ny ainanao mihitsy io. Riavana malala, efa ny ainan'i Jesosy daholo ny zavatra mahazo anao io. Raha mitomany ianao androany, Jesosy koa aza mba mitomany. Faly ianao androany, Jesosy koa nisy fotoana tena faly. Mangirifiry ianao androany, Jesosy koa tena nisy fotoana tena mangirifiry. Diso fanantenana, efa impiry Jesosy ny diso fanantenana. Na dia Jodasy engely fa nandiso fanantenana ny Jesosy. Diso fanantenana Jesosy ny amin'ny Jodasy. Diso fanantenana Jesosy satria olona akaiky azy no namadika azy. Riavana, efa ny ainan'izany Jesosy. Izany raha niteteny aminao manao hoe raha niteny isa ombanao mandrakariva izy, dia tena ombanao mandrakariva izy ambara-patonga ny fataperan'izao tontolo izao. Ny zavatra mahazo antsika hiantsony antsika anatin'azy bebe kokoa. Ary tonga an'i Jesosy tena hitantana ny fiainantsika akaiky kokoa. Halleloja. Ary tonga an'azy riavana malama tena hitondra ny fiainantsika amaina Jesosy. Ataontsika tena anankiray ity androany hoe raha misy ratra-po, halleloja, ka azo fahoriana ianao dia fatavy Andriamanitra miantso anao io fa tsy hanapotsika anao akory. Andriamanitra misintona anao io fa tsy Andriamanitra hamono anao akory. Amen. Amen Jesosy. Raha misy ratra-po, raha misy ratra-po na azo fahoriana, lalana fotsiny io fa tsy fitrarana. Satisfied.
malukazanyo timibalika nitselanawacho yangelaya jamalisika mahailisavacha lechiza zitakacha udinazina faumana na faufamu matetikara salanyama yara pizza para kuzo yakazavatsara mistina para Vijabana tuantunisha Sadefamsatanya mina Yuvana funasi Fantacham Valisa watsiza Yamaru kazanya Judansine Dimi Marika Kamana sucanda nanisita Ajayana Haleluya ravana malala. Zavatra mitranga. Ny ten'Andriamanitra hoe zavatra mitranga rehetra dia misy antony avokoa. Fatokana ihany ny zavatra antsika antoka, Andriamanitra tsy mandao antsika. Andriamanitra tsy manary antsika ravana. Andriamanitra tsy mijery antsika fotsiny amin'izao ary tsy mamela antsika ho irery hamomantsika isan'andro isan'andro. Amen. Za te hampahely antsika androany hoe izany izy mieritreritra ny tena ny fahirery izy amin'izao fotoana izao. Lavitra ny ankonana, lavitra zanaka, lavitra vady, lavitra fianakaviana. Da aza manahy ianao, aza miteny akory hoe irery Andriamanitra, fa tsy irery ianao. Haleluya. Fa tena momba anao Andriamanitra ry havana malala. Eo anilanao afaka miditra mibelebe ny toerana hidiranao, tsy afaka hidiran'izany izy, fa Andriamanitra afaka miditra any. Ny toerana nidiran'ny Paoly sy Silasy ravana tany anaty fontsy, na olona namangy aza tsy afaka niditra tany. Ary Petera rehefa tany any fontsy tsy afaka nisy namangy ny fiangonana, tsy afaka niditra tany akory namangy azy na ampahery azy, fa ny nataon'ny fiangonana dia nivavaka ho an'izy ireo tany anatin'ny vondrom-bavaka tany. Fa Andriamanitra afaka mitsofoka any anatin'ny toerana araka ny toro-tenitsika tamin'ny alina. Fa miditra Andriamanitra na dia anatin'ny laforo aza ravana. Miditra Andriamanitra na dia andavaky ny liona aza ravana malala. Miditra Andriamanitra na anatin'ny toerana misy lefina mifamoivoy aza ravana malala. Idiran'Andriamanitra reny satria tianao izy. Miditra Andriamanitra na dia trana anatin'ny fasana azy. Nidiran'Andriamanitra tany anatin'ny fasan'ny Lazarosy. Nidiran'Andriamanitra tany anatin'ny fasan'i Jesosy. Ingeravana Jesosy mihitsy ny tao. Aleluia. Tsy maintsy nivoaka tao izy. Na iza nanidy tao, na iza ny teny fa tsy afaka vanginy, na iza ny teny fa tsy misy mahazo manokatra an'io fasana io, tsy maintsy mivoaka tao Jesosy. Satria tsy olombelona nidiana tao fa Andriamanitra. Andriamanitra tsy azo ny fasana hidiana. Andriamanitra tsy azo ny devoly hidiana. Ny devoly no azon'Andriamanitra hidiana. Azerana eny amin'izay toerana tiany hanasiana azy, alefana eny amin'ny toerana izay tiany handefasana azy. Fa Andriamanitra tsy azon'izaniza tao an'izany. Izany no mahatonga antsika misisika ho zanak'Andriamanitra tsika. Mahereza ianao ry havana malala. Fa tena tianao Andriamanitra. Tena tiantsika Andriamanitra, tsy mbola manana eritreritry ny hafoy antsika Andriamanitra. Anataontsika androany taontsika mitoky amin'ny mandraka hariva. Misaotra anao izay Jesosy.
Za mino fa nahery ianao raha tonga teto androany. Za mino fa manana heretina miatrika ny herinandro ianao ianao raha tonga teto tamin'ity androany ity. Misaotra anao izay Jesosy manana. Misaotra ny amin'ny fitiavanao. Misaotra Jesosy fa nahery izay satria manana anao Andriamanitra. Jesosy miteranao zahay. Mankalaza sy mankasitraka anao izay Jesosy manana. Mitananao mahery ane ombana tsirairay avy. Jesosy izay rehetra tonga teto androany tsy zavelanao ho diso anjara Andriamanitra. Fa ho tahininao, ampaherezinao amin'ny fomba tsy takatry ny saina, izay ny fanamasina mihitsy no hikapokapoka ny sorony. Ampahery azy Andriamanitra. Atao fantany fa teo eo anilany mandrakariva ianao. Atao fantany fa tsy mahafoy azy ianao na mandao azy. Atao fantany Andriamanitra fa eo anilany ianao na iza misy azy Jesosy. Misaotra anao izay ny amin'ny fotoam-bavaka. Misaotra anao izay ny amin'ny fiderana izay vita teto androany Jesosy malalo. Atolotra ianao ny voninahitra ny tena ny aja ny sotry. Ianao rery ihany mendrika n'izany. Petraka ianao ny toy ny fotoam-bavaka rehetra eto. Ianao ny mbola natrika ny teninao ihany koa. Hameny ny ositry ny mpanomponao. Atonga izany tezany hitsatoka anatin'ny fonay. Hoero anay entinay mamaky vaky indray ny herinandronay Andriamanitra. Izany indray manoritra ny lalanay amin'ity herinandro ity dia ny teninao izay orenesinay eto androany Andriamanitra. Misaotra anao izay Jesosy. Anao ny voninahitra mandrakizay. Aleluia. Amen. Ataontsika farantira izay efa fataontsika eto foana. Ampahery manokana anareo izay hidora-pahoriana androany dia raha naday alainy vady izay ao anatina fahoriana nefa dia mbola eto izy amin'izao fotoana izao. Manaraka fotoam-bavaka. Aleluia. Tsy diso adresinareo. Mety ny ataonareo. Aleluia. Mialohan'ny hatrehana ny zavatra rehetra dia ombanareo ny herin'Andriamanitra. Fa nareo miatrika ny zavatra rehetra riavana malala. Raha misy olona eto mandalo hoady mafy, atolotra an'izany olo izany koa ity izy ity hoe maherezy tsy lavitra anareo Andriamanitra. Tsy aiza akory ny toerana misy anareo io fa eo atratra an' Jesosy riavana malala. Aza kivy fa momba anareo Andriamanitra. An'Andriamanitra ny voninahitra miterany aja ny sotra. Aleluia. Amen. Tsika tira mahafinaritra ity rehefa fandretsika eto foana mahereza fa tsara ny eo atratrany ho aiza indray moa tsika mitady famonjena atao amin'ny Andriamanitsika ihany rampanamana. Misaotra Jesosy. Aleluia. Amen. Ny Andriamanitra aminao hoe ayanao dia tsisy rombaka anao eto an-tanana. Tsy foky anao satria zanany. Aleluia. Waiza ndray motsika Andrainyanao tatvaolana Marire Leanao Tsisy nafapo Tantovolaky Tratrany amin'ny fo Natsalatsalatso anao Ibanza n'Andriamanitra. Azo amin'indra Fomba fiteno. Tsy ahita zavatra ratsy mihitsy ianao rehefa mitodika an'Andriamanitra fa tsy maintsy zavatra tsara. Aleluia. Lehibe n'Andriamanitra. Zavatra rehetra dia hita tsy eto ainaneny. Latsika rehetra ilamafy mahereza. Arezo trany fa
Say minitsu cerita lasanao taloha fa izy anao zava-bava azadinona tsy manam-pahary ianiaza na fomana Ivavaksika ravana malala amizao fotoana izao. Za koa ndramba mampahery anao miteny manao hoe maherezy ianao, maherezy ianao fa tsy maintsy tafita ianao ravana malala. Inona kay ny toerana misy anao amizao fa tsy fotoam-pivavahana ve ravana? Inona moa ny andraraitsika mamonjy fotoam-pivavahana ravana fa tsy nahita an'Andriamanitra? Ary izy amony izay nahita an'Andriamanitra no nahita lozana, nahita fahafatezana, no nahita fampitehana, fa tsy vahaolana sy fandresena foana ve no hita tao. Aza manana iaho ianao raha tonga eto androany. Zao fotsiny atao, tonga eto aho hitady an'Andriamanitra, tonga eto aho hikatsaka an'Andriamanitra. Vehivavy marary efa fahataiza ravana mahakasika azy fotsiny, mahakasika ny lambany, nody sitrana. Ianao ve ravana tonga eto? Ianao ve ravana malala ny tonga eto? Hatramin'ny maraina ianao zao ny teo. Nanokana fotoana, nakanao seza mihitsy, namoizanao ny zavatra rehetra mihitsy. Ozy anay za andeha hamonjy fotoam-bavaka, za andeha tandrina sabata. Anokana ity tontolo andro ity, atolotra an'Andriamanitra. Dia tena mieritreritra ve ianao hoe tsy ho ren'Andriamanitra sy tsy ho hitan'Andriamanitra io adinao io ravako? Tsy ry havanao. Manana finoana, maretatra amin'ny farany, fa tsy miara-maina eto ianao androany. Iny fotoam-bavaka iny dia tsy inona kory fa fiasana ny tany. Mbola tany karakaina be mihitsy ianao hatramin'ny nanomboka tamin'ny maraina. Dia nasaina aloha ny tany. Alleloia. Nasaina aloha ny tany. Ankehitriny efa voavadika amin'ny tany. Amafy ny votsika ankehitriny. Zao fotsiny ny ataonao any tokantrano any. Atolory an' Jesosy ny fonao dia teny amin'ny tompo. Ity ny foko. Afafahazo ny teninao. Fa ho raisiko ampakatoavana, ho raisiko ampifaliana, ho raisiko ampitiavana. Dia mety ozy ny olona maty antoka ianao raha tenin'Andriamanitra fotsiny aminao fa tsisy vahaolana ingia hoe. Ny tenin'Andriamanitra dia miteny manao hoe tsy ny mofy ihany ny iveloman'ny olona, fa ny teny izay aloka ny ravan'Andriamanitra, ny tena marina, tsy mofo ihany, dika zany, sy ny mofo akory. Fa ny tena zava-dehibe dia ny tenin'Andriamanitra ny tonga nofo hitondra vahaolana eo amin'ny fiainantsika. Tenin'Andriamanitra ny okatra ny saitsika hitantsika ny lalaki-voahana. Tenin'Andriamanitra ny hazavana lehibe tari-dalana antsika amin'izao aizina. Tena aizina mikitroka. Eto amin'ity izao tontolo izao ity ravana malala. Mazotomy ny tenin'Andriamanitra maharetatra amin'ny farany. Fa nitsotraniko aminao androany dia izao. Tsy taka nidiranao teto any nivoahanao teto. Misaotra anao izay Jesosy. Misaotra tamin'ny fotoam-bavaka. Misaotra Jesosy. Tonga koa ny fotoana inona ny teninao indray.
ampindramiko anao ny vavako fanahy masina, ampindramiko anao ny tenako Jesosy. Fa ianao ny androtsaka ny teny avy ao an-danitra ao, fa za dia fitaovana fotsiny ihany, za koa aza mba handray. Dia ny fanatrehana ratsy rehetra ny devoly sy ny satana manelingelina ny connexion, manelingelina ny fitaovana ty aminay any amin'ireo olona tsirairay avy ireo, tsy azony devoly sakatsakanana ity teny ity, fa tsy maintsy mipaka anatin'ny fon'ny olona ny voa izay afafy tsy misy eny amin'ny tany, eny amin'ny arabe, tsy misy eny amin'ny tany marivy ambony vatolampy, tsy misy latsaka any anaty tsilo, fa tany mahavokatra, tany amin'ny tany lonaka, ary aniry amoa avy zato eny tsy manafatam-penona. Saotra Jesosy manalo, era laza saotra ho anao hatramin'izay dia mandrakizay. Halleluia, amen. Halleluia, feo mamatonalina Mascherete ya raila. Ini tani papagata. Grazie noi. Halleluia, sotra n'Andriamanitra tsika amin'izany iry zany a. Miarabantsika tsirairay avy zay tratrantsy eto androany tratratso indray a. Faly be mahitanao eto ary dia matoky sy mino ahako fa ifampahery indray tsika androany. Raiso fahasoavana ho anao mihitsy ry havana zany tonga amin'izao andro anio izao, mba tonga manome voninahitry n'Andriamanitra miaraka aminay eto androany fa
fahasoavana angera fa zany fapahatsika hitandrina amin'ny sabata zany fahasoavana angera fa zany hoe tsika velan'Andriamanitra tonga eto androany iseho natrehany tahiny tompontsika rehetrarehetra aza raisinao mihitsy hoe tena mijaly be anao tonga eto na ty za dia eto ny efarako eto mihitsy ny etombohanao fa tsy eto ny efaranao teto daholo ny etombohantsika alleloia teo atongotry ny tompo ny ainga teo tsika teo amin'ny fanetretena teo fa za miteny anao fa tsy mijanona ny fiainanao ka na inona na eo amin'ny vao miainga anao na eo atenatena na tsapanao efa misandratra tsy misy an'izany hoe tsy misy ratsy noho io ny ratsy noho io fiainanao io tsy misy tsony nandalo ady ianao nandalo olana ianao dia za miteny anao amin'ny anaran'i Jesosy izay ny ratsy tapitra ny ratsy indrindra fa raha manaiky ianao androany hanomboka ny olona no tena tena mijery fandarina sisa ny efarany ny olona rehetra namanao zao lasa mandeha mamonjy fety sy ny sisa fa izy ihany na izy mbotsy zilda any anaty laivina toriteny any ny efarany aizy miry nga hita any anatina laivina toriteny any sisa ny atanandry miry zao za teteny anao alleloia tsy ny efaranao io fa ny fetomboanao tahiny tompontsika rehetrarehetra ijery tenin'Andriamanitra tsika mahafinaritra anany ianao izay mahakasika ny foko foana iny iriny dia mampangorangorana ny anaty koany izaka maheno an'iny hoe renao vetiko hoe zany feo mamantona alina ndray alina any ary dia inona raha ny fandinihan'ny mpandinika dia zao foana hoe amin'io andro alina io ny adagavan'i Jesosy nefa atsika mahita an'io lanitra mazava be mihitsy ao anaty maizana raha mazava io dia mety hifangaro amin'ny masoandro dia mety tsy ataitra fa za koa resy lahatra fa mety hitombotombona kokoa amin'ny alina ny fiaviany tompontsika io rehefa malalako alleloia ko za teteny aminao androany manao hoe zao tsika resadresaka an'izany indray androany mbola tsy leo tsika miresaka an'izany teneno androany hoe Jesosy mbola tsy leo miresaka an'izany zay alleloia andao tsika hiresaka maketsika maky tenin'Andriamanitra any amin'ny Matio dia eto dia mamerina ny fampahirezana an-drahalahy izay namono ny rainy tamin'ity androany ity tena rehefa mifampahiry ary tsika teo dia mbola mampahiranao ihany eto amin'ity live ity mampahiranareo rahalahy asan'ny apôstôly sy ny fianakaviana manontolo anatin'izao fahoriana mianjady aminareo izao fahoriana tsy maintsy misy eto tany fa ny tombotsika sady misy fahoriantsika manana an'i Jesosy alleloia tsy mitovy zany misy olona donam-pahoriana atao dia mandeha mamoy fo manaraka n'iny olona iny mandeha maty mihitsy no le areti-po fa ao amin'i Jesosy renao mahita hoe donam-pahoriana fa mbola misy sombom-pifaliana kely tsy mety maty ao aminao iny le tombotsika manana an'i Jesosy ka dia maherezy nareo mampahery ho lasan'izay ny ratsy rehetra dia mampamangy fahoriana ny fianakaviana manontolo dia sosiny tsara foana indray ny fanodiavantsika eto ary izy mianakavy Matio 5:20 no andraisitsika fampihirezana androany Matio 5:20 dia 7:10 ka hatramin'ny 7:30 tsara be ny lobaka pastera mahery tojo makasitraka efa fanaovako eto foana ihany ty fa tsy vaovao araka le raha hoe ny akanjoko ty nge tsy vaovao fa rehefa ty anahy fotsiny ao Jesosy dia efa faly efa elaela ihany izy ty ny teo amiko teo fa mahafinaritra misaotra tojo makasitraka mahery zalahy tahiny tompo ary Matio 25:14-30 14:30 fa tsy 14:20 amin'ny anaran'i Jesosy vakitsika ilay tenin'Andriamanitra manao hoe sady miarabanareo loatra tsy miarabanareo ave ohatra namanteza koa daleony tojo Jesosy mandrakizay soame vazasika patitsy asan'ny apôstôly Erika Araka Lovlitina ny ana mahenso Andrina Suzel artisanay de Madagasikara Jesosy noheriko atsiry amboaramiel ka Erika Araka Jesosy noheriko ny ana mahenso miry arandre malala botsy Gilda Angelina Diamant ajadomona Alléluia Mario Elalia artisanay de Madagasikara Rantanina Marie Charline Jesosy mpandresy hatrany ambony rehetrarehetra any tahiny tompontsika mianakavy na Simi tahiny Jesosy Alléluia amaky teny aritsika ny fampahirezana raisika androany dia fanoharana ny amin'ny talenta Matio 5:20 andiny 7:10 fa ny fanjakan'Andriamanitra dia tahaka ny olona zay efa andeha ho any tany hafa
ka ny antso ny mpanompono dia nanolotra azy ny fananany. Ko ny anankiray nomeny talenta 5, ny anankiray nomeny 2, ary ny anankiray nomeny anankiray, samy araka ny fahaizany avy dia lasa nandeha izy. Alleloia. Ny fanjakan'ny lanitra zany dia hoarina amin'izany zavatra. Inona moa ny fananana? Ny fananan'Andriamanitra ambony indrindra, tsy ilay volamena andehanantsika eo an-danitra ao, tsy ilay vatosoa be dia be amin'ny varavaran'ny lanitra sy any amin'ny mando isan-karazany, tsy ireo volamena sarobidy sy vatosoa samy hafa karazana eny amin'ny akanjony, eny amin'ny efoda masina na eo amin'ny alitara masina, tsy reny ny zava-dehibe indrindra. Fa ny ambony indrindra amin'ny fananan'Andriamanitra dia ny aina izay nomeny atsika, ny fofinaina mahavelona izay nomeny atsika, ny fanahy izay mahaolona atsika. Nomeny azy ny fananana ozy izy. Andeha zany izy dia nomeny azy ny fananana. Io fananana io mety ho tombon'andim-pahavelomana io mety ho fananan'Andriamanitra miara-mandeha amin'ny olona anankiray io mety fahendreny io fanomezam-pahasoavana io nomeny talenta na nomezany tamin'ny fananany zany dia lasa izy nandeha. Ary niaraka tamin'izay teo moa ihany tsy niandrela, ilay nandray talenta 5 dia nataony vanitro zany ary nahazo tombo ny talenta 5 koa izy. Ary izany koa ilay nandray 2 dia nahazo talenta 2 tompony, fa ilay nandray 2 kosa dia lasa niadiny tany ka nandevina ny volan'ny tompony. Inona tokoa moa ny hanomezana an'ireo harena ireo? Inona ny hanomezana an'ireo talenta ireo? Ny nanomezana an'ireo talenta ireo ry havako dia tsy inona akory fa mba ho ampitombona. Alleluia. Mba ho ampitombona. Tsy misy mihitsy olona ampitombony talenta, amin'ny talenta olona dia tsy mba niry an'izareo ho kolokoloana mba hitombo. Dia samy nomeny, tsy mitovy ny nomena an'ireo arakaraky ny fahatokian'ilay olona, arakaraky ny fahaizany. Ireo olona ireo dia olona efa nifanerasera tamin'ity tompony fananana ity. Tsy olona vaovao aminy ireo olona ireo. Ozy izy nomena azy araka ny fahaizany. Taiza moa nahalalany fahaizan'ireo olona ireo raha tsy efa nifanerasera taminy. Dia nomeny ny sahaza ireo olona. Voalasa izy dia mampatany tokoa reto olona reto fa matoky le nahazo ny anaky 5 lasa voalohany. Satria hoe be dia be reto zava-reto tanazy reto tsy andanina fotoana kely tsy andeha hijery télé tsy andeha hanao Facebook lany fotoana anaky 5 be zao ny nomena takiny ahoantsika rehefa omena responsabilité ngeza zany. Zava-dehibe rehefa zany omena responsabilité zany zany omena andraikitra sy adidy. Ianao rehefa metrahana adidy sy andraikitra indrindra anivon'ny fiangonana, anivon'ny fikambanana, aza raisina mihitsy ianao mpanampy kely ato anatin'ireo hoe tsisy ilananao dia ianao atao ira-boky. Tsia! Fa rehefa omena anjara andraikitra zay ianao, arakaraky ny adidy sy andraikitra omenanao nge ny ahafantaranao, ny anananao toky, ny anana n'ilay mpaniraka anao mpametraka ny adidy aminao fa azo atokisana ianao. Manomboka androany tsika ao amin'ny gropy, rehefa misy adidy sy andraikitra omenanao, raiso. Aza miteny mahatratra tonga dia raiso. Alleluia. Fa matoa ianao ny nomenana iny dia ianao mendrika an'iny. Tsy niandrela izy, tonga izy dia lasa. Le nahazo ny talenta 5 ny lasa ny ainga voalohany, ny tadidalana ny olona dia raha mbola hipetrapetraka nareo fa zako miandry any adidiko. Anaky 5 be zao. Andeha ampitombo tsy mitovy ny mampitombo vola ray sy ny vola 5. Tsy mitovy mitantana épicerie sy mitantana grande surface. Tsy mitovy mitaky frais amina taxi be sy ny bus be tonga dia 50 place. Atambatambary le frais olona 5 inona moa dia olana amin'iny fa dia alaivo tsiraray. Fa hitanao zany olona 50 ilay takianao frais. Tsy mitovy zany. Rariny izy raha izy ny ainga voalohany. Ary tsy diso safidy le mpanome. Fa le nomena 5 mihitsy ny tonga dia niaraka tamin'izay dia lasa ny anankiray. Niaraka voazo tsisy resabe.
zay dia ahoana moa zany patron reto dimy mihitsy hoe no menao na dia mba ena kely fa tena dia misy zatra tiako resahana koa patron ohatra ny hoe misy fitarainana kely tsisy an'izany hoe dia ahoana moa zany patron reto anaky dimy reto tena mety tena sura minao fa vitaka ahoana ny anaovako any reto tsy niandry ely izy niaraka tamin'izay dia nandray tareta dimy izy ka nataony varotro zany fantany tsy nisy nyteneniny reo endana ampitomboy fa nafantatry ireo olo ireo hoe matony menaty dia misy antony izay nasena nitandremako ty tsy ataoko ambany zavatra tsy andrara kely miando nahita niny koa le nahazo anankiroa tena netra tena andeha koa ako zareo felogisitra tozy izy fa le anankiray nareo raha andeha aminareo mefa nahazo betsaky ny aty iray fotsiny nareo mahery dia atory afa tsy atavinako zao ty volana ty andeha ho aleviko ty dia andeha atory afa patron mila voatsiary zay moa teneny ny ao ambany ao mpandraso vakitsika lasa izy tena ninona niady tany dia nandevona le volan'ny tompony tsy teo responsable amin'ininy izy tsy teo tompona andraikitra aminan'ininy izy tsy te hiasa izy tsy te hitatatra ho any rain'le zafy izy misy fomba fiteny zany mitatatra ho any rain'le zafy ary noho ny ela 920 dia tonga ny tompon'ireo mpanompo ireo ka nampilaza azy ny amin'ny volany mba ahoana nanaovanareo an'le volany meko any tadidareo le volany meko anareo iny eny tompoko tadidinay ary noho nanatiny talena andray talenta dimy dia nitondra talenta dimy izy ka hoe tompoko talenta dimy no natolotra manay indro nahazo tombony talenta dimy koa halleloia hitanao zany rehare zany mba azonao an-tsaina veryavana zany rehare tao anatin'le nomena talenta dimy hoe tsy very ny talenta dimy fanohatra amin'izany ny tompo ngezangeza zany ndray amana dimy no menao anazy izy nanontanian'le tonga ny ahoana ny fandehan'le izy mba tantarao mba hitsirova-volombelona hoe hitan'ny patron tamin'ny anao ny anginy no menao dimy dia tadidinao ngamba tamin'ny tonga dia lasa tena tonga dia lasa patron tadidiko ino izy hitako mihitsy ianao tonga dia lasa iny dia reto ny vokatra patron tsy mipetrapetraka fa reto ny vokatra ahoana fahitanao azy hitanareo ahoana fahitan'ny patron azy rehetra mitiaka doka kely reny izy le patron hitany tokoa andiny fahitandreo hoy ny tompony taminy tsara zandry mpanompo sady mahatoky natoky tamin'ny kely ianao dia hotendreko mpanapaka any be midira amin'ny fifalian'ny tomponao andiny fa roamroapolo ary noho nanaty nandre talenta roa dia hoy izy tompoko talenta roa no natolotra ho zany hoe tsy navetsatra n'le ray iny fa mba nisy roa anankiroa koa manetiko patron roa no menao indro nahazo tompony talenta roa koa bravo izy le patron andiny fa telo amroapolo hoy ny tompony taminy tsara zandry mpanompo tsara sady matoky natoky tamin'ny kely ianao dia hotendreko mpanapaka amin'ny be midira amin'ny fifalian'ny tompony misy resaka fidirana eto zany ireo olona rehetrarehetra ny aly ireo dia nandeha nivoaka nidina aloha ny trano samy nandeha na le tompo-trano nandeha tsy teo ela be izy fa retolo reto koa nivoaka ny trano mandeha any amin'izao tontolo izao ianareo ataovy mpianatry ny firenena rehetra lasy ireo nandeha fa rehefa tonga eo ry zareo manoloana ny trano ilay tompo-trano eo anoloany valavalana matombo teny midira dia any ivelany zay ary matombo teny midira dia hiditra ao anatiny zany ary le miteny midira ao anatiny fa le miteny tenenana hoe midira any ivelany alleloia midira amin'ny fifalian'ny tomponao zany hoe le tomponao mampiditra anao amin'ny fifaliana amin'ny fifaliam-be amin'ny fahafampo amina satisfaction tsy misy oatra zany no ampidiran'le tompo andreto mpanompo anankiroa reto ry avako izy amintsika no tsy mba maniry andrehan'izany teny zany ray andro any
izy amin'ny olona miandry an' Jesosy miditra amin'ny lalambe an'ny fivavahana, miditra amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra, miditra ao anatin'ity tantaram-pitiavana telenovela masina tsy mbola nisy ohatr'izany, mampientanetana, mahateo-ty tantaram-pitiavana mahafinaritra. Izy amin'ny olona miditra ato anatin'ny lalambe an'ny fanompona no tsy te handre an'izany teny zany hoe midira amin'ny fifalian'ny tomponao. Tsy misy. Samy maniry handre an'izany daholo tsika rehetrarehetra. Hoe ndray andro hoany isy teny mahafinaritra be miteny aminao, mpanompo tsara sady matoky, midira amin'ny fifalian'ny tomponao. Mahafinaritra mandre hoe sitrana amin'ny aretiny ianao. Mahafinaritra mandre hoe mandana fa sitrana ny ankizilahinao. Mahafinaritra mandre mandana fa efa velona ny zanakao vavy. Mahafinaritra mandre ho afaka mitrosa ianao. Tsara mandre an'izany. Mahafinaritra mandre hoe tsy ho voaozina tsonina ireo menakavy fa tapaka ny ozina. Mahafinaritra ny andre hoe itoe jaza amin'izay ianao dia amoaka zaza ny kibonao. Mahafinaritra mandre hoe tsy ahantra tsonina ireo menakavy. Mahafinaritra ny andre hoe voavela ny elokao ary voasarona ny fahotanao. Fa mbola ny faratapony indrindra amin'ny zavatra tiatsika re dia ny mandre an'izany hoe midira amin'ny fifalian'ny tompony. Misy olona sitrana tamin'ny aretana fa tsy niditra ny an-danitra. Misy olona afaka mitrosa fa nideran'Andriamanitra fa tsy tafiditra ny an-danitra. Misy olona nihinana ny vokatra tao amin'ny tany Kanana, nentin'ireo 12 lany safitany fa tsy niditra tany amin'ny tany Kanana. Misy olona tena tahin'ny tompo fa mety tsy tonga ny an-danitra ny avy. Ny faratapony indrindra amin'ny zavatra tiatsika re dia zany teny zany hoe tsara zany izy rehetra mihitsy tsy le midira amin'ny fifalian'ny tompony any fa ny mandre an'ire tsara zany ry mpanompo tsara sady mahatoky. Ianao hoe tsy mba te handre an'izany ndray mana hoe Andriamanitra miteny hoe mpanompo tsara ingenao sady mahatoky. Tsy mbola fahentsika izany. Zany hoe ianao mpanompo tsara sady mahatoky sy hoe midira amin'ny fifalian'ny tomponao, mbola tsy rentsika eto an-tany zany teny zany. Ary tsy eto an-tany ny andrandratsika an'izany. Ny eto an-tany mifanohatra amin'izany ny rentsika. Isika maky ten'Andriamanitra ty isika ny ten'Andriamanitra aloha. Fa noho nanatina kosa ilay nandray iray dia nilaza hoe tompoko fantatra fa olona mila voatsiara ianao. Mijinja amin'izay tsy namafazanao ary manangona eny amin'izay tsy nisasaranao sy tsy nahafahanao. Dia natao ohatra ka lasa nandevina ny talentanao tao anatin'ny tany. Indry lasanao ny ianao. Ary ny tompona marika anao hoe ry mpanompo ratsy sady malaina. Fanohatra amin'ny tsara sady matoky zany manomboka izao zany na tsara sady matoky na ratsy sady malaina. Efa fantatrao fa mijinjeny amin'izay tsy nanafazako ary manangona amin'izay tsy nanafahako. Zany eto Jehovah Andriamanitra. Zany Jehovah Andriamanitra mo tsy mahazo manao izay tiako fa. Ary ten'Andriamanitra aminazy izy ny Jehovah alao izy anao izay tiany. Aleloia. Jehovah ve omenao tsiny? Jehovah ve teneninao ianao ohatra mila voatsiara? Jehovah ravina Jehovah foana mandrakizay. Na iza ny monina sy nametsiny an'Andriamanitra mandraky tiany androany mbola Jehovah ihany ny Jehovah. Zay nataony dia nataony ao an-danitra ao. Hoy ny olona dictateur be Andriamanitra fa zay nataony dia nataony. Zay niteneniny dia tanteraka. Zay tsy tiany dia tsy tiany. Inona ny azontsika tenenina amin'izany? Hoy izy any amin'ny 5:20 tokony ho nampanana ny volako tamin'ny mpanana vola ianao ka raha tonga dia mba nandray ny amba ny zanany. Ka alao ny talenta dia omeo ilay ny manana talenta 10. Fa izay rehetra manana dia omena ka hanambe. Fa izay tsy manana kosa natao izay hananany azy dia alaina aminy. Ary areo any amin'ny maizy tany ivelany ny mpanompo tsy mahasoa any misy fotoamanina sy fikitroany. Loza ry avana. Le nanana 5 na mpitombo 5 le 10 kay anazy lasa anazy. Hitanareo? Le talenta 5
an'le tompony aloha. De avy eo am'izay izy a nampananana niny talenty de asa folo. De ireo folo reo sika ho averiny am'le tompony daholo. Hoe Jehova, izay nitahinao ihany no atolotra anao. Hoy Davida hoe zangy Jehova, avy aminao ihany ny hery ahafahako mavory zao arena rehetra zao e. Taveriko anao ihany, alleloia. Aika le seka ho averiny io. Le 10 nomena anazy, de le 10 tompony anazy satria moa ten'Andriamanitra izay alao aminy talenta de le manana talenta folo, ay anazy le talenta folo. Ay le talenta le natao io zany a, ianao miasa mafy io tsy ho an'Andriamanitra fa ho anao. Andray andro za nisy olona nametraka tomobile tamo. Mba apetrahany aminao ty tomobile ty, mba ho amidy any aminao. Rehefa tonga avany le tomobile de iza hoe misy fikarakarana tokony atao amin'ity tomobile ty olona ty. Ka ny momba fialam-boliko sy mba mizava mahafinaritra de mikarakara fiarakodia io. Manana fitaovana be dia be ato azo karakarana fiarakodia rehefa mba tsisy atao iny rehefa tsy atao amin'ny asa fanompony ta mba lady tsy mivoaka izy menakavy de mba fifaliako mba fialam-boliko de mikarakarana izy ireo. De natao koatry ny anahako. Tonga atao de marina fa tsy anahy. Fa vao tonga le fiarakodia de nividanako produit be dia be. Tena amboariko. Lokon'ny tomobile somary mangavongafoka efa maizimaizina mangavongafoka zay. Tena amboariko. Vitako mangirangirana be ohatriny hoe ny lokona. De nisoloko daholo ny zavatra madinidinika aminazy, nataoko tena misy ohatrany tsy mety zay ny pare-choc ohatra somary mivilana. Amboariko nataoko ara-dalàna tsara. Vita soma tsara, tioviko tsara zay ho avy fotoana ahitany tomobile ty ny olona tompony de mba ho faly. De vitako tsara tao de napetrako tao amin'ny garage tao le tomobile. Gaga fandray andro. Ozy le olona hoe nisy famangin'Andriamanitra ozy izy. Zao ozy izy niresaky izay menakavy kely. Omenanao i tomobile iny. Maninona ho a? Omenanao izy iny tomobile iny. Maro ny zavatra natao izy izy. Be sy mifanaovana. Fa tena tsofiny rano omenanao iny tomobile iny. Zany veo a? Ye, so de mba tsy rarona, so de mba be loatra zany. Tsy alainay aty tsony izy fa eto anao iny tomobile iny. Jesosy. Zany nadio an'io tomobile sy nanana karakara ny tsy nanapo hoe omena anahy. Fa fitiavako an'le olona. Ty zay ataoko ohatsy ny anahy. Alleluia. Ay sa nanadio zavatra efa ho anahy. Ohatriny renim-pantenenina mirona hoe omena anahy de nikarakaraiko ohatriny ny anahy. Andro aman'alina nataoko nafinaritra. Ay omena anahy le izy. Io le talenta io ngery avana. So ianao mieritreritra fa ho an'Andriamanitra. Misy tombony ho an'Andriamanitra ve ho ny tenin'Andriamanitra? Raha manao ny asantsika. Ho an'Andriamanitra ve ny vokatsoa sy ny tombotsoa? Tsy ozy izy ny tenin'Andriamanitra. Ho an'ny tenany ihany, ho anao ihany. Raha manompo an'Andriamanitra ianao androany, raha mitandrina sabaty ianao androany, tsy mahasoa an'Andriamanitra zany. Fa mahasoa anao. Ny talenta zay omenanao, kajo tsara. Fa tsy ho an'Andriamanitra iny fa ho anao. Alleluia. Amen. Lay nahazo le nikajy an'le talenta, le navita be dia be mbola nahazo bonisy anankiray, taiza iny ray iny, tao amin'le anankiray tsy nety niasa. Le kely mba nomena azy, tsy nampiasaina, vao nomena azy le. Ary tsy vitan'izany, fa ny tena mampatahotra dia zao. Le talenta nisy olona taminy moa iny efa tsy fohy, efa tsy nomeny ihany iny. Fa ny tena zava-doza, le anankiroa nahazo teny mandry midira amin'ny fifalian'ny tomponao. Le anankiroa nahazo hoe ry mpanompo tsara sady matoky midira amin'ny fifalian'ny tomponao. Le anankiray
ny fanohatra daholy, ry mpanompo ratsy sady malaina, ry mpanompo tsy mahasoa, ary nany amin'ny maizina ianao, tsy miditra ianao. Ry havako, io teny hoe mpanompo tsy mahasoa io dia mahazatra antsika io. Lioka 7:12 nge vakitsika. Lioka 7:12. Kay teneniko anao hoe eto tantsika tsy mare an'io midira fifalian'ny tomponao io mihitsy. Mbola tsy tenenina an'io mihitsy tsika. Mbola miandry an'io tsika, mbola hiandry io tenenina an'io tsika any ariana any. Raha sady tsarotsika ny matoky. Fa hatreto aloha. Lioka 7:12 andininy 7 hatramin'ny 10. Lioka 7:12 Lioka 7:12. Alleluia. Andininy 7 ka hatramin'ny 10. Amin'ny aran'i Jesosy izy aminareo ny manana mpanompo miasa tany na miandry ondry, ka raha tonga avy any an-tsaha ilay mpanompo dia hanao aminy hoe avifaingana ka mipetraha ihinana. Fa tsy laza kosa va izy hoe manamboara izay sakafoanako ary misikina ka manompo ahy mandra-pahinako sy sotroko. Fa rehefa vita zany dia efa mahazo mihinana sy misotro nareo. Moa misaotra izany mpanompo zany va izy? Satria nataony izay nandidiny. Dia tahaka izany koa ianareo. Rehefa vita nareo izay rehetra nandidina anareo dia atao hoe mpanompo tsy mahasoa ihany izay ny tokony nataonay ihany no efa nataonay. Iza reo olona hoe mpanompo tsy mahasoa reo? Olona any amin'ny bara ve reo? Olona mpivoakalina sy mpilalao fanafody ve reo? Olona mpijangajanga sy mpangalabadin'olona sy mpisoloky sy ny sisa ve reo? Siry havana mpanompo reo. Mpanompo manana anjara asa ngeza be reo dia miasa amin'ny tany sy miandry ny ondry. Ary iza le tompo eto? Ny tompony izao rehetra rehetra izao nametraka ny asa tamin'izy ireo. Dia hozy izy le tenin'Andriamanitra hoe Jesosy no miteny eo. Nampitandrina ny olona izay hiditra amin'ny asan'Andriamanitra Jesosy. So ianao mieritreritra ny hazo bravo isan'andro san'andro amin'ny zavatra ataonao. Fa ny antsoin'Andriamanitra anao dia ireo mihitsy. Sa ve Jehovah Andriamanitra tena androany tamin'ny firy voanatoro fa nanaovava kafe ambelona. Jehovah, 20 ny olona delivreko androany. Dia izy Jehovah dia maninona? Nga tsy izany nefa nitsoko anao. Inona moa ny antsoina antsika? Ny antsoina antsika ve? Andeha hanao selfie isaky ny mahita toerana tsaratsara dia mahisy tenin'Andriamanitra. Ny antsoina antsika ve sakafo be mihitsy dia alaina sara ny sakafo dia mody asiana tenin'Andriamanitra. Sa rehefa mahazo kiraro izay resaka kiraro rakiza sady ilay sarina riva lafinahitra fampahiny momba izay resaka kiraro izay. Hoe mahazo kiraro dia asitseo ilay kiraro dia asiana tenin'Andriamanitra. Na ifamalimaly amin'ny olona dia ifampiseho hoy izy olona teo amin'ny Facebook izay ndao ary ifampiseho harena eto tsika. Dia iny koa ny anankiray tena dadao ary. Ifampiseho harena ho hitan'ny olona eo zany. Dia ny aina mahisoa rehefa lasa any, ny anay raha riva voalefa. Aza diny ndraiky izy ao amin'ny groupe fialambolitsika raha izay. Ny antsoinantsika ve zany ka raha ohatra ve tsika tonga amin'ny fotoana hoe andeha hanao délivrance dia tena amin'Andriamanitra Jehovah tena hitanao amin'izao moa mpanompoana tena reraka sy telefony mafimafy ihany le devoly teo Jehovah. Dia ahoana rahan'i Jehovah ny amiko? Hoy izy Jehovah, mbola misy marary entina bavaka ary amin'ny hôpitaly ary. Zany ve? Any amin'ny hôpitaly. Enjany ve Jehovah tena tsy nahita ny ankizy mihitsy anao fa tena lavilavitra koa tany amin'ny hôpitaly Jehovah. Tsarako izao hitanao izao moa Jehovah tena maromaro ihany izay vitsy. Toy izy Jehovah.
misy olona ampianarana baiboly fa mbola tsy malala ny marina ny baiboly zany de amin'ny folo alina izy vo afaka ozy Jehova. Inona amin'io le zavatra mitranga manompoa mbaram-pihinako sisitroko izy izy ny hanina taona sakafon'Andriamanitra tsika ny mamahana azy amin'ny alalan'ny asa izay vitatsika. Jesosy ny tena ny haniko dia manao sitrapon'ny raiko fa ny hanin'le raiko mandray ny asan'le mpanompo ilay zandrany. Ozy izy Jesosy nareo izy mietrehatra hisaotra anareo amin'izany le tompo hoe teny aminao zany Jehova rehefa halleloia nao hitehaka ho an'ny ratorako salama mpananao live ry zareo izy mivady le raha matombo dia tena niogaoga mihitsy teo amin'ny live teo io fa reraka nao hitehaka tsika ty an-danitra. Ozy izy Jesosy rehefa vitanareo zany izay rehetra nandidinanareo dia ataovy hoe mpanompo tsy mahasoa ihany zay ny tokony ataonay no efa nataonay. Tsika tsy ohatran'ny fitondrana any Madagasikara zany hoe mahala fako dia miandry tehaka amin'ny olona. Fako zany efa tokony esoriny mpitondram-panjakana ka hoe misy lalana kely 100 metatra vita dia anofana roaplanina dia le iny nefa navitana lalana efa 1 kilometatra indray lany tamin'ny champagne sy ny sisa anaovana sary amin'ny Facebook dia azahoana fotsiny hoe bravo mpitondra. Zany mbola tokony ampianarintsika ny mpitondra aty Afrika. Aty andafy be da be misy travaux foana. Zaho dia zao foana fanontaniako. Aty aminay aty misy travaux foana, misy zavatra fanatsarana ohatra misy lalana mifanapaka dia misy accident eo matetika. Indray mandeha fa tsy matetika, indray mandeha indroa dia tonga dia andraisandry zareo mampino andramoka izao akiradio io zao dia gaga nareo andraisandry zareo fanapakeo hoe asina rond-point eto. Tonga dia misy ny travaux dia misy rond-point, misy lavaka kely dia tonga dia misy travaux tonga dia tapahana le lalina dia amboarina. Fa mbola tsy nahita mihitsy aho hoe iny Patrick Bruel sy Goldman sy iza miaraka amin'ny président frantsay hoe vita le afaka le fako. Tsisy zany zay. Tsy hoe mampiditra resaka politika fa tena isika reraka be ny président ozy ny olona fa tena tsy natory mihitsy ka asana président zany. Ny vahoaka ny tokony hatory am-piadanam-po am-pilaminantsaina. Alleloia. Engany mba ho tonga any zany afatra zany. Fa zao ny aty amin'ny asan'Andriamanitra ne mpanompo tsy mahasoa ihany zay ny tokony nataonay ihany no nataonay. Izany izy io le ato. Ary rehefa atao zany ny fandiniana rehefa mamaky an'io tsika reto olona milaza mpanompo tsy mahasoa reto dia efa mpanompon'Andriamanitra. Ny tena marina zany dia zao isika rehetra reto mpanompo tsy mahasoa daholo na dia efa manompo an'Andriamanitra. Ary zany ny rentsika ety an-tany. Dia aza malahelo ianao raha zany ny renao eto an-tany hoe mpanompo tsy mahasoa ianao. Eny ry havana. Jereo zany asa nataon'le olona tao amin'ny Luka 7:12 teo. Nanao asa noitsika zany. Fa mbola anteny hoe rehefa vitanao reo, rehefa vita fa tsy mbola empanaovana, zany hoe efa vita ianao reraka iny zao tenao. Entany ny androany. Raha eo mpanompo tsy mahasoa ihany. Ny tokony nataoko ihany reny ary mbola tsy ampy ary reny. Dia lasa ny saiko. Isika rehetra reto dia mpanompo tsy mahasoa daholo. Tsika manompo an'Andriamanitra io miteny amin'ny teny antsika io mpanompo tsy mahasoa daholo. Andray mba tonga amin'ny teny anao io teny anankiray hoe ry mpanompo tsara sady matoky midira amin'ny fifalian'ny tomponao tsy hoeninao eto an-tany mihitsy io teny io. Zay mahatonga amin'ny teny hoe faratapony indrindra amin'ny zavatra endasantsika ho ren'ny sofintsika dia zany teny zany hoe ry mpanompo tsara sady matoky midira amin'ny fifalian'ny tomponao fa ny renao eto raha mbola eto an-tany ianao dia zao ihany mpanompo tsy mahasoa ianao, mpanompo tsy mahasoa tsika. Riavana. Tsy eto an-tany ny andrenesantsika an'izany, hiditra izary tsika eto an-tany. Fa ny zavatra mitranga dia izao.
miainga avy eo amin'izay mpanompo tsy mahasoa zay daholo tsika rehetrarehetra. Ary niza tao amin'ny baiboly zany niza nanompo an'Andriamanitra ireo mpanompo tsy mahasoa daholo. Ary jerena tokoa, inona moa le mpanompo tsy mahasoa? Le mpanompo tsy mahasoa dia zao, tsy araka ny teniko hoe tsy mahasoa an'Andriamanitra nge tsika hoa tsy afaka re zany hoe zara tsisy anay io asan'Andriamanitra io potika, tsy ry havana. Zany elo raha zako tsy eo Jehova tsy mandroso ny asan'Andriamanitra. Tsy mahasoa an'Andriamanitra tsika fa mahasoa ny tenatsika ny fanompotsika an'Andriamanitra. Ary rehefa mieritreritra an'ilay tsy mahasoa tsika dia ny olona tsy mahafinaritra. Tsy mahafinaritra. Inona moa ny tombony ho an'Andriamanitra amintsika? Ary betsaka tokoa ny zavatra tsy mahasoa an'Andriamanitra nefa ataontsika. Raha mijery tsika ireo mpanompon'Andriamanitra rehetra tao amin'ny baiboly ireo nanana ny antony tsy nahasoa azy daholo ireo. Davida misy azo kianina nangala-badin'olona dia namono olona. Tsy mahasoa an'Andriamanitra. I Mosesy na dia tsara fanandrindra tamin'ny olona rehetra teto tany, nikapoka indroa ny vatolampy rehefa nasian'Andriamanitra ny resaka tamin'ny vatolampy. Tsy mahasoa an'Andriamanitra. Eli mpaminandry nitsoka ny Jezebela, ny ampitsony namana ireo mpaminany ny Bala sy Asera 500 tokony tohizany izy dia naringana hatramin'ny Jezebela, fa lasa izy nitsoka ny Jezebela ary nangataky ny ho faty. Tsy mahasoa an'Andriamanitra. Ihany teny taminareo fa ny olona mamy voalohany teto tany Noa nahita fomba fanaovana ny toka voalohany, nanao ny divay voalohany dia Noa, ary dia Noa ny lehilahy mamy voalohany teto tany. Tsy mahasoa an'Andriamanitra. Mandeha amin'izay ny fanontaniana. Rehefa mare ianao any an-danitra any zany amin'izay fotoana izay, ohatry ny hitako eto. Toe-po manahoana re no andrenesantsika an'izany feo zany hoe ry mpanompo tsara sady matoky, midira amin'ny fifalian'ny tomponao. Fa tsy tsika nefa ny anontany hoe tsara sady matoky? Za ve zany tompo? Za tsy mahasoa. Zay no reko. Zay ny anarana na botrabotra na mpanompo tsy mahasoa, ary tena marina tokoa fa tsy mahasoa. Impiry solavaka, impiry nanao tsy nety impiry nanala baraka ny anaranao mpanompo tsy mahasoa. Ohatry nitako eto raha tsika reto nitafiditra any an-danitra any, atsona amin'izany anarana hoe mpanompo tsara sady matoky, ohatry tsy mety mino tsika. Za ve natoky? Za ve tsara sady natoky? Misy fotoana nge raha mantsika reto ohatry tsy mandraky tena anao mbola raha rehefa tonga any an-danitra tsy mampino hoe za ze hoay voavotsony izy manana an'izany tempo zany hoe za raha tonga an-drany dia fa tena any avy an-dany dia veso normal raha tonga maradoana rehefa naposika efa aketa amin'ireo Josepha izy Petera tsy efa naposika fa ho tonga tsisy ngamba sahiteny an'izany. Za tsy samy teny an'izany rehefa hoe eto an-tany eto ka hiteny hoe za efa voavonjy milamina ny amiko. Tainareo le fijona vavolombelako tamin'ny herinandro le zanako tsy hitako iny, le veriko fa nanjafona. Zao foana ny zahatra mahakasika ny foko rehefa misy ohatra hoe misy fotoantsika, itsika mpitory fahamarinana zany, itsika mpitory didin'Andriamanitra, rehefa mitory dia misy feo foana mivoaka hoe mitsara olona. Nareo mitsara olona. Dia ny tena mahakasika ny foko, le mieritreritra ny tenako, indray ty za dia lazain'ny olona fa mitsara rehefa raha mba fantatr'ireo olona ireo fa za io koa mba miezaka koa nge za manao ny marina. Raha mba fantatry olona io fa na za io aza mitaitaina, tsy hitany zany hoe veriko fa nanjavona zany ahoana ny amiko. Zany olona mitsara zany nge raha mba ny olona efa tokony hany.
ny olona mitsara ny olo masina efa ny an-danitra ny tsara tsy mety eo ataony raha ty loatsy ihany ty loatsy tsika mitorony marina tsika fa tsy mitsara nizany izy rehefa mitentsika tsy azo ny vehivavy atao manao fitafindela dia raha misy olona manao fitafindela tsy mitsara nizany izy tsika fa milaza ny voalaza ny tenin'Andriamanitra. Tenin'Andriamanitra Isaia 4:20 no miteny fa tsy tafiditra ny an-danitra zay mihinana kisozy totozy zonyreo mitsara fa inona fahefako afahako hitsara nizany izy nefa zaza mbola mba mitaitaina koa mpanompo tsara sy matoky asa mpanompo tsy mahasoa zao mantsy ny tena problème rehefa tao amin'le Matteo 5:20 teo araka ny teniko taminao mbola mpanompo tsy mahasoa daholo reo olo reo tamin'ny fotoana nanomezana an'le talenta fa mahatonga ny fanoaran'io ny amin'ny talenta hoariny Jesosy amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia eo amin'io fotoana io anomezana ny talenta io no anamariana anao mbola hijanonao mpanompo tsy mahasotaka an'le nanana talenta ray ve ianao dia alevinao dia aveo ianao avoaka any amin'ny maizina dia mbola mpanompo tsy mahasoa ihany tonga teo ianao mpanompo tsy mahasoa mivoaka ianao mpanompo tsy mahasoa fa reo olona nahazo 5 sy anakoroa inge mpanompo tsy mahasoa ireo tonga teo fa inona ny vokatry ilay nampitombon'ny talenta nahazo an'le teny mamy izy mpanompo tsara sady matoky idirany fifalian'ny tompony riavako eo amin'io fizarana talenta io ny fiatsika manoloana amin'ny talenta no amaritra ny antsonanao raha hatr'izay ny niantsonantsika eto tany efa mitovy mpanompo tsy mahasoa efa zatra nyzany tsika tsy miandrandra mihoatra nyzany tsika Jesosy tsika zao mihitsy no tena raha vitanao daholo zany rehetra zany dia lazao ihany hoe mpanompo tsy mahasoa fa ny tokony nataoko ihany nataoko fa tsy maninona raha mbola eto an-tany tsika nahatsona mpanompo tsy mahasoa azy gaga mahita olona za tsy mba resy lahatra am'ilay mihitsy hoe lehilahy lehibe an'Andriamanitra lehilahy lehibe an'Andriamanitra ampidirintsika ny mpanompo lehibe lehilahy lehibe an'Andriamanitra riavana lehilahy lehibe ahoana tsika vehivavy lehibe an'Andriamanitra ahoana tsika lehibe ve tsika tsy mahasoa tsika zaza mba hatsonareo an'izany mihitsy hoe lehilahy lehibe an'Andriamanitra fa tena tsinotsinony tsika riavana tsinotsinona isika tsy anjaratsika no miteny hoe ianona lehilahy lehibe na ianona vehivavy lehibe na za lehilahy lehibe na za vehivavy lehibe zany ny anisany tsy mba hitiavako ananan'izany titre zany hoe za tena oso nataoko anao manomboka androany riavana ataovy amin'izay aho hoe profety na ataovy hoe iza na ataovy hoe iza menatra amin'izany atreto ny zavatra reko farany mbola mpanompo tsy mahasoa io ary na dia vitako ary zany rehetra zany dia mbola hiteny foana hoe mpanompo tsy mahasoa Jesosy zay rehetra tokony nataoko aminy atao olo tsitake tsika tenenina zany rehefa any an-danitra any ataoko amainina tonga any tsika dia tenenina hoe ry mpanompo tsara sady mahatoky dia tsika indray ny an-tany fa niratsy hoe mpanompo tsy mahasoa tsika indray hitantara mpanompo tsara sady mahatoky misy le ranabavitsika zay eto nihoatra ny karamany mihoatra be ny karamany dia ozy izy matsy andeha anjo izy ndray makany an'le patron miteny hoe so dia mba tsy mitombo ny tiako anty tompoko fa ohatry ny be dia be le karama ozy le patron iny mihitsy ka iny mihitsy ny tiako omena alleloia amin'izany nketsika misy ny teny Jesosy za ve tsara sady matoky zaharinge Jesosy nanao tsy rambona n'le asan'Andriamanitra tadidinao Jesosy tokony andeha hitory tena tamin'ny any dia ohatry ny aretirety nandokely dia nijanona Jesosy hitanao Jesosy tamin'le any tamin'ny larobia tamin'ny talata na larobia teo zatra voatantarako zareo ity nisy zay moa dia manana vadin'asa varotra tomobile aiza moa zay nivarotra tomobile tsy mitady tomobile hovidiana dia amidy nisy tomobile nisy olona mpanaraka tamin'izay fa any amin'ny 250 km mialanay lalana adiny 3 mahery zany ka raha mirava amin'ny 5 dia mandeha any dia mazava ho azy tsisy fandarana tamin'ny talata vita ny ady varotra efa vita nrehetrarehetra efa vonona ny rehetrarehetra efa andeha angy amin'izay a dia tao anatiko tao ohatry malahelo be any Jesosy zany
ndray dia tsisy fandarana ve androany dia zao ny teneniko Jesosy ajanoko ny teneniko ilay tsy afaka tsy ajanona le izy efa tena intéressant zany zavatra zany sady fiara tena tiako fotriny malelo hoe dia tsy asiako fandarana ve Jesosy dia za malelo anao a Jesosy tena ohatra malahelo be any Jesosy najanoko le izy dia nisy fandarana tsika dia faly ravoravo mihitsy anao fandarana raha tsy diso ohatra ny nafinaritra mihitsy ary fiarahantsika teto tamin'izay fotoana izay fa misy fotoana nefa tsy ohatr'izay foana misy fotoana tena tsy maintsy mandeha dia tsy eo mpanompo tsara sady matoky midira ny fifalian'ny tomponao sary tsara Jesosy tamin'ny anina tsisy fandarana fa lozako mividy tomobila Jesosy sa Jesosy nandray message n'olona hoe entinam-bavaka nefa adiniko misy olona zay niresaka tamiko tamin'ny 2022 nandefa message anazy tamin'ny herinandro io fantatro hoe ary nisy message fa tamin'izay nivaliko izy hoe mbola miconduire fa valiko anao rehefa avy eo valiko anao raharivo tamin'ny 2022 tsy 2024 vao nandefa message hafa indray izy ona pasteur io tomobile io Jesosy fa tena ahoana eo hoe voavaliko le tamin'ny 2022 efa afaka miresaka aminao amin'izay fa adiniko tena adiniko amin'izany fotoana zany isika Alléluia miaso aloha amin'izany fotoana zany raha tenenina hoe ry mpanompo tsara sady matoky tena mety tsy maintsy zaka any nivaky teny Jesosy tsara tamin'ilay mandeha Jesosy message n'olona tamin'ny 2022 hoe Jesosy dia iny ary nge Jesosy tsy hitako hozy izy nambinitso ry nambinitso mpanompo tsara sady matoky midira ny fifalian'ny tomponao tsara Jesosy niesona tamin'ny indray mandeha ry tena Jesosy sao dia mba menatra indray tsika ohatry menatra tsika fa za miteny anao alao zany alao ianao mieritreritra anao foana fa mpanompo tsy mahasoa toy izay ianao hiteny hoe za nge Jesosy nanao matitoko fafito misy an'izay teny zay enatra be mantsy raha ity ny zavatra hitranga matitoko fafito 220 ao loha izay tenin'Andriamanitra hozy izy Jesosy 120 tsy izay rehetra manao amiko tompokotompoko no hiditra ny fanjakany lanitra fa izay manao sitrapony ndraiky izay ny an-danitra maro nanao amiko amin'izany andro zany hoe tompokotompoko tsy efa nanamina tamin'ny anaranao fa zahay tsy efa namoaka demoni tamin'ny anaranao fa zahay ary tsy efa nanao asa lehibe maro tamin'ny anaranao fa zahay ary dia ambarako marimarina aminy hoe tsy mampafantatra akory nareo ary zay natray miala amiko ry mpanao melo zany ny olana amin'le tsikatsika indray no miteny hoe za indray aloha dia efa navita be alleloia voninahitra n'Andriamanitra dia efapolo taona androany nampokan'Andriamanitra fa tsy sasan'Andriamanitra tsy nataontsika zany manenina enina ny tsy asan'Andriamanitra efa vitantsika tiafany olona dia taoko ahoana moa tsy vidiny anany hampanompon'Andriamanitra lehibe raha ohatra izao tsy ry afaka alao miteny zany nanana patron zay taloha ny zarina parehibe anana ataony patron ko zay zavatra ataoko lazainy fa tsy mety dia nietreritra mihitsy tamin'izany fotoana zany hoe za ty zany tena tsy mba mandroso mihitsy kivy mihitsy ahako avy eo niala tamin'le asa mihitsy avy eo tsy ohatran'ny zavatra tsy eny ataoko dia tonga ny ariva miresaka aminazy tsena ohatrany hoe tsisy mety nefa za zao nahita ohatra mety any misy parabrise natao mobile lefa talolo tomobile utilitaire tao amin'ny stock tao amin'ny ina moa tao amin'ny dépôt anay tao misy parabrise amapolipoliny efa tsy mandeha tso efa tsisy mividy tso le tomobile efa talolo dia zao no misy anako tamin'izay dia tavy ianao olona mpivarotra afaka hividy andreo ray andro fotsiny dia nahita mpividy andreo ray andro nivoaka nanao tourné ray andro nanao prospection naditra ny ray andro ka commercial ny atsako tonga dia lafoko ireo parabrise rehetrarehetra zao dia niteny tamin'ny any ariva hoe tena lafa le izy fa tsy zakany tomobile afetika tamin'izany le hijet kely le tomobile vongory kely dia tsomby ao lafoko le izy mahita client fa mila tomobile dia mody bedesiny za tsy nany hoe mody bedesiny fa tena anao tena zazakely loatra ianao tsy mavita n'inona mitady tomobile lay tona zany izy tsinao tena tsisy ilananao mihitsy tsy mavita n'inona tonga dia tohana be mihitsy aive hoa ok ary lasa nivoaka neky ny tomany tamin'izay fa dia tsy miverina ny asa tsony tsy miverina ny asa tsy nametraka dia mihitsy dia tsy miverina ny asa inona zavatra antraka ny abitso ihany ay dia zao ny teneniny
tsy amidiko reo aike zay mo mafetsy anreto karana reto mamialatsiny amin'ny karana mitanjony amin'io a tsy amiana commission satria misy any ny commission ny apitra na ny rahany olona hafa tonga de ny contacté an'le olona le nyteneniko lafo le zavatra raha natao zay atezisana fotsiny de batibatita nefa kay nety any le zavatra natao de lasa le izy vita aloha mbola nandefitra lay andro indray navita chiffre d'affaires ngeza be zay kany moa chiffre d'affaires ny commercial moa ankoatra ny vatakarama de ny tena source ana volan'ny commercial de pourcentage na chiffre d'affaires de raha vao be chiffre d'affaires anao de fifaliana ho anao de fifaliana ho azy fa eo am'le izy andohan'le commission anao ny somary tena vita chiffre d'affaires amina milliard ndray andro anatin'ny ray volana de nilany vaniny am'izay a de apahany kely tam'le commission nomeny ana tsy azonao ina tsotsotsotro mbola misy condition hafa de taminy amiko le zany ohatrany hoe raha mividy vary zany nareo de tiano vita hatrany amin'ny ranona pango mihitsy zay vao meny le totalim-bola tsy tatiko tsony tam'izay de lasa tonga de lasa nandeha zay ny aro de anaovako farateny izy moa tsy afaka teny antsony atao fa mampanankiranao fa izy mampanankiray multimilliardaire mihitsy fa farafarateny zay mba zaka teo ihany izy tarana drenonao entanao tsara ny taranako faramandiny lasa zay ihany zay ny azo tenena sady lasa nandeha de tsy nipointe tany ampiasana tsontsontsony fa ny nahitako hoe tena ilain'ny patron za tsy niasa heritona tsy tonga tany heritona efa nokatra société ako tam'izany fa nokatra société anay tao an-trano efa tsy miasa ny ampiasana antsony a ny karamako mandrisy andray taona sy tapany mbola voaraiko hainao zany olona tsy miasa heritona efa mivavaka ohatr'zao heritona sy tapany misitona ny karamako fotsiny eny amin'ny distributeur tonga foana tsy tapaka ny karamako nefa za tsy miasa tsony vita ny heritona sy tapany nandefasany taratasy amizay ary anao ohatry ny elaela tsy hita fa miverena miasa tanareo le za le roana atao tsinitsininy iny misy ilananao tsisy an'izany ianao marefo sy tsisy ilananao zany fa tena misy ilananao ary tsy fony aly ianao de alohany ihany ny karamanao fa miaraka am' jesosy tsika de ohatrohatr'izay jesosy tsy hoe raha tsy lohatry zany fa fotsiny tena tsy tian'Andriamanitra tsika ny teny voalohany za mpanompo tsara sady matoy jesosy ny teny hoe isaky ny mahavita zavatra ianao de tena foana hoe za mpanompo tsy mahasoa de satria zao mba hahatonga tsika hiezaka natratra ny tsaratsara kokoa rovintsika vao mba ahasoa fa amin'ny fotoana hiditra ny lanitra ianao de tena hoe ry mpanompo tsara sady matoky midira ny fifalian'ny tomponao eo anao vao miverina zao hoe tsara sady matoky hitanao ohatrany renenao manala fanadinana tsy tsy no afaka zany tsony ianao nefa afaka tsy mitovy mihitsy zany ianao mahatoky ny tena hoe nety dao ny zavatra natao ka afaka fanadina no ianao netrehitra hoe tena nisy sy nety iny nefa afaka ihany anao any zay taloha anao examen na moniteur zay taloha ny passé examen ma moniteur zany tam'izany ka ny examen na moniteur tsy ohatry ny examen manala permis zavatra lalina be zany miaraka amin'ny fitapitaka isan-karazany ny examinateur ianao tena fandripandrika atao zay atao zany zay alatsaka anao rehefa manao an'ireny misy mitondra tôbily ianao anaty examen anaty tunnel tsisy embouteillage hoe tsisy tôbily de asiany mijanona kely mijanona kely azafady memory kely fa misy olona fantatro ry tavatava ianao zany mila makany fona izy olona masika be de izy indray no ngemanao andray osia fa mijanona kely mba memory kely fa misy namako hitako testy de anao mietrreto tsara fanahy hiemotra vao miemotra fotsiny mampiditra marché de miemotra de tsy afaka ianao satria tsy azo atao zany miemotra anaty tunnel zany fady zany anaty code de la route azonareo andeha hanala fanadinana am'izay ary fa vonimbonina daholo zay rehetrarehetra teo de tomobile vitsivitsy ihany ho an'ny olona be deabe de fandiby tomobile anaovana examen teo anosy teo tam'izany de le olona teo aloha koa ka le examen io tsy mitondra tomobile ihany sy ny kody ihany fa mila mahay mécanique koa ianao mila de rehefa vita ny examen conduite sy ny kody de antantaniny kely resaka connaissance en mécanique kely eo anao de le olona teo aloha ka de amoka po de zavatra fa mivoasitony tao anaty tôbily de vita ny fianarana efa izy efa mitondra de vita ny resaka mécanique de nakatona kapô de anjara filetrandreo velomina am'izay le tôbily tsy nety velona rehefa tôbily nandeha tsara teo
teo aloha dia zahako nasena nitady ny anto tsy mahavelona ny tômôbily zany le zatra nataony namako teo aloha zany mandrona anao zany izy tômôbily zao tsy velona ianao monita inona ary zany tsy mahavelona anjaranao mamelona an'io tompo nijereko daholo inona ary tsy mety amin'ny pi dia tsy hitako aika le kapô tokony famoana kapô ny sotomony olo dia antsika izay mahay mekanika tam'izany ny tômôbily mbola misy le starter isotomina tanana le starter no sotomin'le ranamana dia tonga teo amin'ny anjara zany mikatona ny papillon na carburateur tsy velona le tômôbily mafana tsy velona dia zareo ihany nahita hoe tinga le tsy napetana izy dia vao nitany ihany dia efa battu be tena tsy afaka zany tsy afaka satria zao keo amin'le test anankiray ahy tonga dia ranaka andeha nanao an'le examen ana conduite efa saika efa tsy aotsony efa ohatra mampitehana janona zareo manadinadina zareo sy mampitete sa janona va efa tsy afaka efa tsy haiko le taria valiny ny fanadinana afaka ako ary ambony tsara ny noty tsy mikotiana le zavatra tsy haiko satria ozy izy zareo hoe tsy fananiko tsy daritra ao anatin'ny zavatra tokony manontaniany zany fa fotony le olona teo aloha za efa tsy nanantena tsonotsonotsony fa teneko anao nahazo convocation amin'ny polisy tamin'ireny matsy convocation tonga ny antrano any amin'ny polisy no azahoanao indreny tahitra be hoe convocation nanao ratsy nga mba ako misy polisy tonga ohatrany manatra convocation tonga avy anao amin'ny amin'ny faritany fa ino ty tompoko tonga avy fotsiny hoe izy fa raha moa ny insisteko inona mo sefo ty mba teny fa tena za inge olona taizanaretina marary fo raha matimaty fo reto dia inona mo sefo dia tenena zay nareo izy manala fanadinina dia aveo nareo efa afaka dia tsy mbola gaga rena afaka inona wa afaka ianao izy amle examen rena fa tena feno anahy iny misaotisaoty ny azakazaka ohatry ny adaly ranakady vata afaka fanadinana ohatry zany no toe mihoatra noho izany no toe potsika raha tsika reto tonga ny an-danitra atoko hoe raha sady tsy teny hoe rehefa tonga fa zay teny amin'ny hoe raha tonga ny an-danitra zany no toe potsika hoe mpanompo tsara sady matoy marina za ve zany alleluia alleluia nytiako lazaina anao ry havana dia zao eto tany ianao aza miezaka maka sitraka zany hoe haka sitraka amin'izan'iza mbola mpanompo tsy mahasofo foantsika eto fa ny amatarana fa mpanompo tsara sady matoky ianao ka hiditra amin'ny fifalian'ny tomponao dia eo amin'nao le manao ny zavatra tokony ho ataonao iny any efa nifankalala tamin'Andriamanitra aloha ianao tonga amin'izay amin'ny fotoana omena talenta ianao ary isika rehetrarehetra eto ianao aza mijanona amin'ny maha-piainy fandarina anao zany fotsiny raha maneritretra ho any an-danitra ianao aza mieritreritra ny hainy toroteny zany fotsiny hoe mihainy toroteny marafa tonga an'izao zany dia mpihainy eto manao amainina tsika zao tsy mitovy mihitsy za zao misy hitanareo misy commentaire nareo reny za tsy mahay an'ireny mihitsy misy aleohatry ny falefandrana bavisa defa leohatry ny rehefa misy fidara dia ohatry ny miazakazaka fampitazona valary dia miazaka misy olona be deaibe miazakazaka ireny tsy mba haiko ry havana eo amin'ny fiainako hoe ahoana kay ny fanaovanareo an'ireny misy an'le olona le misaotisaoty dia misy mandidy ohatry ny ramaria isoameva le misy ohatry mandidy tsy haiko fa dia efa an'ireny ny antony tsy haizako an'ireny ohatra ny iny le mandedia any ary ty zareo tsy haiko ahoana reo fanaovana an'iny fantareo tsy fahaizako manao an'iny hatramin'izay nanaovana live tsy mbola teo amin'ny toeran'ny mpihaino mihitsy ny ahako fa teo amin'ny toeran'ny mpizara nareo no manao commenter satria nareo zatra mihaino nareo micommente za tsy afaka icommente fa za miteny micommente zay teneniko nareo za zao tsy mahay ny sarina meme marizo io tsy haiko ahoana ny fanaovana an'io tsy haiko so ianao mietrere za Jehova mahay manao commentaire be eo manaraka mpandarana foana torohevitra aminao aza mijanona amin'ny toerana io ianao fotoana fizarana talento zao ry havana fotoana fizarana talento zao omena talenta ianao izy eo ny aja-domona io dia varina mihitsy ahoana le misy ranomaso mipitipitika iny azao mietreritra mihitsy opération be tena misy fahaizana ino io hahahaha io soratana manokana ve le hahaha dia manao desiny ino io tsy haiko satria za mbola tsy teo amin'ny toeranareo mihitsy eo mijery ny zavatra tiako tenenanareo za mpanompo tsy maso io ny tokony nataoko ihany ny ataoko
manana ny fandarana io ahako ary isaorako an'Andriamanitra fanomena ny talenta io ny talenta nomena anahy dia hitanareo mahatonga ny ataontsika isan'andro isan'andro satria tiako hitomby io tiako raha ho avy Jesosy dia tiako hitomby io hoe Jesosy tamin'ny fotoana nanomboka hitoroteny Jesosy nomero talenta ahako vao nytenenina fotsiny hoe mpanompon'Andriamanitra dia tonga dia lasa Jesosy dia rehefa nampitomboako ilay izy Jesosy efa 5 zao Jesosy sa pijery reny zao tsy haiko mihitsy reny andro toy zao sarina rajako kely anankiroa tena marina tsy mba raiky tena marina raha mba hoentana na zao rehefa mikommande dia hainareo ihany misaotra betsaka raha Totsila Jonathan fanafinaritra be tsy sarina ray ary fa soratanana satria tena tsy haiko rehefa raha mba nasiko le amponga kely rehefa fiderahany Jonathan tsy haiko tena tsy haiko Jehova mahita nomeny Jesosy talenta ary havana ary isaorako an'Andriamanitra dia ifatohako izy ity alleloia ifatohako izy ity misy fotoana reradreraka fa ho zay Jesosy aza tsy alefiko le talenta Jehova misy fotoana ohatry ny reradreraka izay ianao misy fotoana ohatry ny te-hatory kely nanareo rehetra mety misy fotoana mba te-hatory manao an'ity fandarana ity fa misisika anao za tsy mitotala an'izay fo amin'ny firy rapitso misy fotoana andeha hiatrika kilometra maro be rapitso fa tsy mbola nisy teo amin'ny fiainako mihitsy hoe za tsy nefa za mahazo aina be ohatra mpanaovana fandarana fa tefa hoe ajano satria hiatrika ny rapitso matoa zay manajana dia noho ny antony mety iainako amin'ny andro sy marary be ny andohako ve sa tsy fantatro matoa atory be mihitsy any reraka be na tsy salama dia tsisy fandarana fa io ny talenta nomenana io ny talenta nomenana dia matoky aminy kely io tsy zavatra ngeza be io ary tena arabaky teny tokoa hoe tena mpanompo tsy masoa tena tokony natoky ihany no nataoko ary tsy mandainga Andriamanitra miteny hoe mahatoky amin'ny kely io asan'Andriamanitra ataontsika io fa za miteny anao manaova asan'Andriamanitra aza mietrrehetra dia izay efa afaka fanombohana riavana natoko fotsiny avy ianao tamin'ilay izy kely reny Jehova tena miteny hoe kely fa mifanontaniana natoko verina natoky tamin'ny kely fa atao manapaka amin'ny be iandry ameno stady ve ahoana ny amenotsika stady andao zay amory olona dia anao stady zay mivady tadidinay nikarakara fifadikanina tadidiko mandraky ity ny androany natao mipopoaka mihitsy ny publicité tandray fifadikanina voalohany rahanao fandarana andranoka izao tongava maro nomena ny adresinay tao amo 7700 fifadikanina lehibe raha antsika rehetra fifaikahitana voalohany tongava maro mieritreritra mihitsy tamin'izany hoe aiza nofa seza sa ahoana le aferin'ny olona ny andro sy le fifadikanina manomboka ny alina aloha mbola tsisy mesazy hoe ho avy aiza le adresy dia novaina kely le publication dia namena mihitsy le adresy mety tonga amin'ny tomobile ny olona tsy misy vitibitira raha andro fisakafoanana ary dia tena hoe misy tongotrombo fa tongava fa tsisy mesazy ny ariva novaina amin'izay le publication dia asiana hoe tasika dia davoko raha mbola hitako izay dia zaraiko aminareo raha mbola hitako hoe ity le fifadikanina tsy nahazahoana olona ray ny olona to dia zao nisy olona ray zany tao tamin'ny grouptsika tena ahoana pastera le rapitso avy dia hoy izay mivady alonka mba tsy asina le izy alao ahemotra fa tsisy olona afa-tsireo dia ianao ve tsika telo ve nifady hanina alao ajanona eny ary tsy ho avy ary za dia efa tsy nasiana zany tsy asiana le fifadikana ka andro tsy fiasana tamin'izay dia matory dia mba hatory maraina zany ka tsisy le fifadikana inona ary no atao tsisy le fifadikana naneny taoka telefona leo allo efa eto amin'ilay adresy zay zao moa le fifadikana mitsangana ohatrany tsy teo misy olona anankiray inona le atao zay efa tsy niomana tsoa fa tsy niomana tsisy tonga dia nidina tany amin'ny olona dia niteny nahemotra ay dia natsoina aloha le olona le niteny hoe ho avy tongava ihany ary raha ohatra ho avy nefa misy olona ray dia mba olona efatritsika efa novaiko ny programme pastera fa tsy ho avy tsony ihany ary nidina tany amin'ilay olona mety mbola eto ary zany olona zany misaotra anao tonga ho alleloia misaotra fa najanona le satria tsisy olona tonga. Dia matory, dia mba hatory maraina zany ka tsisy le fifadikanana. Io ny talenta nomenana, io ny talenta nomenana, dia matoky aminy kely io ny talenta nomenana, dia
fa inona ny problème ndao ivavakantsika mila tady atao anaty tobia atao zay ivavaka tamin'izany ry havana inona ary tsika iandry afeno stady Jehovah miteny natoko tamin'ny kely za manentana anareo rehetra tsakanava manao vasan'Andriamanitra midira amin'ny asa fanompona ry havako malalako aza mijanona amin'ny toerana tany tompo paster Tately arabaiko manokana satria hitako eto raha la andria maefa manana onja Tately tonga so paster dia tahiny tompo dia bon sabana reo menakavy ao tahiny Jesosy iandrinina ary tsika ry mpanompo tsara sady matoky midira amin'ny fifalian'ny tomponao natoky tamin'ny kely ianao dia toko manapaka amin'ny be aza taitra ianao aza atao manamely teny ianao hoe kely ny zavatra ataoko asan'Andriamanitra kely fa za miteny ianao ny asan'Andriamanitra ataony amin'ny vady ity tena farak'izay kely raha mbola asan'Andriamanitra ihany en ligne ato an-trano ihany zay manao azy tsisy faharerahana tsisy hoe fa tena hoe kely fa amin'ny mahakely azy zay indrindra no miezaka matoky fa mbola hainao an'izay feo zay tsika ho arinao ry mpanompo tsara sady matoky midira amin'ny fifalian'ny tomponao natoky tamin'ny kely ianao dia toko manapaka amin'ny be raha mbola eto an-tany ianao mbola mpanompo tsy mahasoa foana ny ianao tandremanao miandrandro eto an-tany dia isy teny ianao hoe tena mpanompo tsara sady matoky tena mahery tsisy ohatranao aleotsika maheno mpanompo tsy mahasoa fa raha hatrizay tsika heno hoe mpanompo tsara sady matoky toy izay arak'ilay tao amin'ny matitoko fafito teo entinao feno midokadokanao eo ianao mpanompo tsara sady matoky fa rehefa eo amin'ny vavahady Jesosy ny tenanao hoe tsy fantatro kory ianao na iza tsy fantatro tsondry mety ho fahadisom-pana tena nasiala hevitsika amin'izany ry havana dia teny aminao androany aza asiana antony tsy ahafahanao manao asan'Andriamanitra za marary mba fantatrao misy pastera mivavaka amin'ny olona amin'ny aretina ary sitrana amin'ny aretina ny olona fa pastera marary misy pastera taizan'aretina ary aza benareo tsindra mahita pastera nareo taizan'aretina hoe iny ngamba tsisy Andriamanitra ny fiainan'iny hoy Jesosy mantsy amin'ny mpianana izay nangataka tamin'ny intelo mba ho sitranina hoy Jesosy ampianao ny fahasoavana fa mifanontaniana matoky ve ianao na dia ao anatin'ny aretina ianao hoy tena Andriamanitra ny apokalipsy toko 2:20 matoka atoky hatramin'ny fahafatesana azy araka ny teniko taminao Noa tsy nasoa mahita divay voalohany mamy voalohany nitanjaka teo masony zanany hita iny vetsika tsy voavonjy Noa ary za dia mba tena contre an'ireny olona milaza eo amin'ny ampabe maso milaza foana hoe ianona hitako tany amin'ny ianona hono tsy voavonjy ianona ny amin'ny elo tena za revana tena tsy tiako maheno olona miteny an'ireny ianona hitako tany amin'ny elo amiko tsy mariny ireny rehetrarehetra ireny tsotra fotsiny Andriamanitra revana inona ny tombontsoan'Andriamanitra itenenana amintsika hoe ianona tsy voavonjy inona ny fitraikany aty amintsika ary raha olona mbola velona mitenenao zany anofa ianao very aza mba miteny an'izany revana ianao hoe dia metrehitra raha misy olona ampitahorinao heno dia hiala amin'ny ratsy fanoana tsy vonjy ny olona za zany efa hoany dia mba hitondra frigo aho etiko any miaraka amiko any amin'ny hitondra hena aho izy ny olona atomiko any amin'ny hero dia aleon'ny olona maditra tsy ry havako taty teny aminao androany io zavatra eo am-pelantananao io io zavatra talenta eo an-tananao io matoki hatramin'ny fahafatesana ianao amin'io Noa nanao divay voalohany mitarika an'izao olona mamolava rehetrarehetra raha doro eraky ny bara zao voavonjy ve ianao sa tsy voavonjy za miteny anao fa voavonjy Noa naninona ary Noa ny voavonjy nefa izy nisotro divay satria Noa ninona zavany tranga no toizany nanao ny samby fiara avy tsy mbola avy ny orana mikaigaina ny masoandro toizany samby fiara nanao mariazy ny olona izy nanao samby fiara mandeha miasa ny olona izy miasa kely dia manao samby fiara misy fizim-pianakaviana Noa tsy afaka misy fizarana lova Noa eny an-tendrombohitra manao samby fiara i Noa
natoky i Davida na tena angala-padin'olona sady tsy miteny anao koa ndao angala-padin'olona fa any amin'ilay zavatra anankiray tiako atokavana aminao. Natoky Davida tamin'ny fitiavana an'Andriamanitra. Natoky tamin'ny fitiavana an'Andriamanitra. I Mosesy na dia efa mitenenina azy ianao tsiditra ny tany Kanana, natoky izy hatreo amory ny tany Kanana. Tsy navela ny zanak'izy ilay avela fa zahay fa rehefa maty dia matesa ravana tsiry havana. Natoky hatramin'ny fahafatesana izy. Ry mpanompo tsara sady mahatoky. Zay eny atin'ilay mahatoky midira ny fifalian'ny tompony. Dia tena aminao ary androany. Maniry ary havana. Maniry dia maniry. Mba hizasy ianao io dia andrean'izany teo, andrean'izany feo. Averika any fa izany ny faratapony amin'ny feo mahafinaritra sy teny mamy iandrasantsika eto amin'ity tany ity. Tsy mahazo teny mamy ianao amin'ny patronanao. Tsy mba mahazo teny mamy ianao amin'ny fianakavianao sy ny vady aman-janakao. Miazaka izany. Fa andre farak'izay teny mamy mbola tsy hainao teo amin'ny fiainanao ianao raha maharitra hatramin'ny fahafatesana. Ry mpanompo tsara sady matoky. Midira ny fifalian'ny tompony. Ataontsika tery ty dia hivavaka tsika aorianan'izany. Mila fa voarainao izay hafatra izay. Miandrandra ianao an'izany teny izany. Miandrandra ianao an'izany feo. Miandrandra ianao fa andrean'izany ianao. Ho avy ny fotoana andrean'izany teny izany ianao. Azakivy na mbola tsy mahasofana aloha tsika avitreto. Fa mbola tsy mahasolo tsika. Fa nomena talenta ianao manomboka eo. Vonina ve ianao ampiasa an'izany? Vonina ve ianao ampitombo an'izany? Vonina ve ianao ampahita tombony an'Andriamanitra amin'ireo izay kely eo am-pelantananao eo? Dao alompan'Andriamanitra tsika. Dao alompan'Andriamanitra ary mahereza foana amin'ny asan'Andriamanitra. Mbola tsy tapitra ny azakazakitsika. Toko kosa nefa nomeko anao. Efa tsy ho ela tsony. Dia andrean'izany feo mahafinaritra be izany tsika. Mara-pahatonga an'izany, mitohiza matoky amin'ny asan'Andriamanitra ianao. Mitohiza matoky fa tena miandry antsika ny lanitra ravana malala. Ahoana moa ry havantsika no kivy? Olona mbola mpanota ary amin'izao fotoana izao, tediavin'Andriamanitra hatrany amin'ny bara any. Isika efa eto. Hoy ten'Andriamanitra tsy lavitra anao intsony ny fanjakan'Andriamanitra. Efa tsy lavitra anao ny fanjakan'Andriamanitra. Ndao hiezaka itsika. Manaova ny asan'Andriamanitra. Aza mipetrapetraka akaiky Jesosy. Aza mireare amin'izay kely vita fa kely daholo ireo anatrehan'Andriamanitra, tsisy lehibe ireo na ray ary. Ny asa lehibe izany kely havana ny mpianatra ary tapadona no asan'Andriamanitra. Tsy angezo ary havana mbola ady kely io dia mavita miteny sanga tsy hanompan'Andriamanitra tsony ka. Hay ohatra mafy loatra izany fanenjehana izany ka. Komanteran'olona ray manakiana anao dia ohatra tsy zakako ty. Tohana be loatra. Tsy ry havana tohizo. Azakivy mandroso foana. Anao hira anankiray tsika tonga dia hivavaka tsika ao aorianan'ny dira ity. Halleluia. Amen. Laso aloha. Raha nakasika anao ny toriteny dia misaoran'Andriamanitra dia arahirintsika aminao hoe Tukambuya yangire Amerika shaidana Sugamara kankenai Yasapazana Mala kivajihi Ikunzani Kaina sarita Suyan kaina ku Manode marisa Hallelujah.
siao Navile Amerika Kaidana Tiba manakang tinay Nagsapasana Mahal kita Kaya nagsalagta Siya kaya naku Pagkabalibalita Sama tu sila beriana Sabilamu bisa kambina Temburi falia Manoja Nurfanesia. Hallelujah. Sama tu sila beriana Sabilamu bisa kambina Temburi falia Temburi padecia Santo Jesosy niranay androany zay matoky fa tsy ameleleranay ianao. Hitanao zany etahitanay andrehan'izany feo anao mamy hiteny anay hoe ry mpanompo tsara sady matoky midira fifalian'ny tomponao. Hatreto ange Jesosy mbola tsy mahasoa ihany aloha zay. Les gars, j'ai reçu mon colis. Hatreto aloha zay Jesosy mbola tsy mahasoa ihany aloha hatreto Jesosy. Milanao zahay, tena milanao zahay. Ampianaro, ampiofandry mba hahatonga anay foana arak'izany izy zany mihitsy hoe manoatra no mpandresy fa raha mandresy nge zay Jesosy dia ary hipetraka aminao ianao ny fanampanantenana zany. Mila matoky hatramin'ny fahafatesana zay. Kely ny zavatra vitanay kely ny zavatra ataonay Jesosy fa zao Jesosy atoky izay hatramin'ny fahafatesana. Anomany an'izany teny mamy zany zay tsiray avy zao rehefa ho avy ianao eny amin'ny raon'ny lanitra ka hisokatra ny varavaran'ny lanitra dia mba mavy ny fotoana ionanay aminao dia hiteny ianao hiantso amin'izany fotoana zany
ry mpanompo tsara sady matoky. Hatreto ange Jesosy mbola tsy mampino anay mihitsy zany. Hatreto ange Jesosy takany mbola tsy mampino anay mihitsy zany hoe izay izao ve no mpanompo tsara sady matoky. Nefa jerety tandrevaka ataonay, jerety fahafarim-barianana mahazo anay, jerety izay solafaka isaky mihetsika, jerety izay tena hoe manaonao foana matetika Jesosy. Matoky anefa izay fa tsy amelanay irery, matoky anefa izay fa tena nampy anay ianao Jesosy. Voninahitra ho anao dia raha laza sotra ho anao. Tompo, fanirianay lalina zany, fantatrao aty anatin'ny fonay zany faniriana lalina, mba hitan'izany lanitra izany, mba handrehan'izany teny zany Jesosy. Tianao zay Jesosy, ampiofaly fa mbola miaramila tsy mahasoa reto miaramilanao, mbola mpanompo tsy mahasoa. Tsy izay misy nitaraina Jesosy be dia be zany zavatra asianao ataonay zany. Ary zay raha manompo anao dia tena ny tokony ataonay ihany ny ataonay, tsy manome anay zavatra mihoatra ianao, tsy mahavita mihoatra raha teo inge zay Jesosy. Raha manome zavatra folo ianao, raina rongy ny vitanay Jesosy. Fa zao kosa nefa Jesosy, miainga avy eo amin'ny mampanompo tsy mahasoa anay zay, zarao talety izay araka ny fahaizanay ary, izarao talety izay araka ny fahitanao anay. Fa tena eo no eo zay dia hiasa, eo no eo dia ho ampiasainay zany. Voninahitra ho anao ray tsy toy, voninahitra ho anao ilay mpanjakanay avo indrindra. Fa tena hoe hiezaka izay Jehovahandriamanitra, tanam-pahasoavanao, ny tananao mahery hikasika anisa tokantrano isam-batan'olona. Da ametraka aty anatinay ianao, afo miredareda, androsoanay amin'ny fanomponanao Jesosy, androsoanay amin'ny fanomponanao Jesosy. Fa tena tianao zay ary teo any an-danitra zay Jesosy, te hanompanao amin'ny fahamarinana zay Jehovahandriamanitra, te hita zany asa tananao faratapony dia ny lanitra zany zay Jehovahandriamanitra. Tsy vitanay Jesosy zany eno anao iteny hoe tsy fantatro nareo nahavaizana avy, tsy zakanay zany Jesosy. Anomany teny mamy zay Jesosy, ampianara miandrandra zany teny mamy avy aminao zany. Mbola vao miana mandeha Jesosy, mbola vao miana mandeha zara miohatra amin'ireo mpanompo nomenao talenta tao Baiboly. Aiza moa zany nanaova amin'ny Paoly zany talenta zany Jehovahandriamanitra, ny lohany misy ke nitapaka Jehovah. Mbola tsy tonga amin'izany zay ankehitriny, nefa Jesosy meo anay ihany zany. Ho ampiasainay hanomezanay voninahitra n'Andriamanitra. Misaotra Jesosy, misaotra ny amin'ny tenin'Andriamanitra, misaotra ny amin'ny fotoana rehetra, voninahitra ho anao. Tehirizo aty anatinay zany teny zany, amohanay isan'andro amin'ny torimasonay, izay mpanompo tsy mahasoa rehetra rehetra. Misaotra Jesosy malalo. Alleluia. Amen. Ivavakatsika amin'izao fotoana izao hiaraka amin'reto groupe izay maharesy, hivavaka ny ranona vavintsika Angelina Diamant, dia avy eo aorinan'izay hivavaka ranona vavintsika Lovely Tina. Alleluia. Hivavaka ary vavy Angelina azy. Alleluia. Amen. Merci. Jehovah tompo raha malalanay misaotra anao izay tamin'ny fiarovan-dananay. Misaotra Jesosy tamin'ireo fitiavana izay nomenao satria dia efa soavana lehibe toa anay nahavitanay indray sabata masina ity. Da io tompo ny teninao izay azonay ity anafananay ny anompananay izany. Fanainao masina ny ampoirany mandrakariva tompoanay eo. Ambona isan'ny mpanandro ianao Jesosy malala mba hampazoto anay amin'ny asa fanomponanao. Milanao tokoa izahay, milanao fonay tompotianay eo. Reto ary izahay miara-mila anao Jesosy dia vonany hanompo anao ndrombavaka izay amin'ny firenenay Jesosy. Milanao izay tsirairay avy reto, engany fonay angetahitanao Jesosy tomponay eo, anjakao ny firenenay mba anaiky ianao, anaiky tany lalana, mitondra
Anay tsirairay avy amin'ny fahasambarana eo akaikinao izany, mitianay eo. Ianao ilay mpamonjy mora azy indrindra, ianao ilay mpamonjy tsy mba mila takalina hoe mila kondisiony zavatra angatahana aminao Jesosy. Mahay-maim-poana avokoa ny mombanay rehetra aminao tamin'ny lalan'izany fanomponanao izany Jesosy tompotianay eo. Dia ianao no afaka hitarainanay sy antantanay. Ianao Jesosy mahalala mombanay rehetra. Apetraka eo amin'ny mpelantananao izay fetsifetsim-ponay tsirairay avy. Fantatray tompo ny hoavinay mantsy dia eo amin'ny mpelantananao ary izay ataonay tianao avokoa no mahay izay mahasoanay tsirairay avy. Matoky anao izahay raha malala ny kasikaony mpitambatra anay reto. Ny kasikaony no ampiray ny firenena malagasynay Jesosy. Mankasitraka anao hatrany izay tompo ray malala satria mbola fanondramponao no mahampizao anay tsirairay avy. Tokony fitantananao sy fisianao eo amin'ny fiainanay isanandro izahay Jesosy. Izay miasa mahery tokoa ianao mamolavola sy mampianatra anay amin'ny alalan'ny teninao izany. Fitiavana lehibe no asetrinao anay tompotianay eo. Fa enganela isandrinao Metsika fitenarana Bavilovlia amin'izao fotoana izao. Mankasitraka indrindra pasitera taingen'i Jesosy daholotsika rehetra dia mbola hiara-bavaka asika. Ry Jehovah-Andriamanitra rainay tsara sady masina indrindra izay ny an-danitra io. Tena misaotra anao izay Jesosy malala fa tena vita te tokoa ny sabata fitsaharana avy aminao Jesosy ary misy mifanatrianao tokoa te Jesosy izay tena hoe zava-dehibe aminay tsirairay avy izay tonga nanatrika teto reto Jesosy. Iny tokoa Jesosy tonga teto izay satria mitady anao, mikatsaka anao izay Jesosy ary mitsahatra satria tena efa didinao mihitsy ngeto Jesosy milaza taminay hoe mahatsiarova ny andro sabata na masina azy dia tena tsaronay izany Jesosy. Tsaronay teto tokoa izany andro sabata masina izany Jesosy malala izay hoe niatoranay teto tongotrao Jesosy eny hatramin'ny maraina izay Jesosy dia efa teto. Na ny hira fiderana dia mampaherezinao anay teto izany Jesosy satria dia tena nentinay nanandratana ny anaranao teto izany Jesosy. Dia misaotranao ihany koa izay Jesosy tany alalan'ny teny izay nahatondranao ny mpanomponao teto Jesosy fa tena mampiomana anay tokoa izany teny nampandrenisinao anay teto io izany Jesosy malalo. Misaotranao izay Jesosy, misaotra Jesosy fa tena hoe marina tsinitsina tokoa nge izay Jesosy, kanompo tsy mahasoa tokoa nge izay Jesosy malala. Tena hoe izany tokoa ny ainganay tsirairay avy rehetra rehetra Jesosy, tahaka ny Mosesy, tahaka ny Elia Jesosy malala. Araka ilay teny izay voatory teo Jesosy malala dia tena izany tokoa Jesosy no hisafidiananay manokana hoe vonona izay Jesosy, vonona izay ny ampitombo an'ilay talenta izay nomenao anay Jesosy hidiranay amin'ilay fifaliana. Sady Jesosy malala izay dia tena hoe ho mpanompo tsara sady mahatompo Jesosy. Vonona izay ny hitory ny teninao mandrakariva ary afanao fo Jesosy, hitory ny fahamarinanao hankatony teninao Jesosy ary ho vavolombelonao manerana n'ity izao tontolo izao ity Jesosy na any Madagasikara na eto amin'ny toerana izay nametrahanao anay Jesosy. Vonona mandrakariva izay Jesosy na hiaritra fanenjehana izay Jesosy na hiaritra marary dia tena hoe vonona mandrakariva satria Jesosy tsy ilay valim-pity avy amin'olona nge Jesosy fa avy aminao no andandrainay ilay any an-danitra ary tsy hoe sitraka avy amin'olona Jesosy ny ampianainay fa tena hoe sitraka avy aminao fa tena ho avy tokoa ianao Jesosy, ho avy ilay fitsaranao Jesosy malala ary tena hoe anavaka anay tsirairay avy tokoa ianao, anavaka ny vary sy ny tsikarifary ianao Jesosy malala. Dia izao Jesosy aoka Jesosy ny talenta nomenao anay tsirairay avy reto entinay matoky anao hatramin'ny fahafatesana araka ilay voalaza teo Jesosy, tahaka ilay nataonao tahaka ny nataon'i Davida Jesosy malalo dia atoky amin'ny fitiavana anao izay Jesosy malalo. Dia mino tokoa Jesosy fa ny olona rehetra izay nandreny teninao teto Jesosy dia tena hoe ho ataonao tafapakalala anatin'ny fony izy ireo tsirairay avy izany teny izany mba hiomantany Jesosy fa trao nge no andrandranay ny fanjakanao nge Jesosy no andrandranay dia tena tsy tianay hoe hisy ho very Jesosy na ny havanay niza izy nandre
teto Jesosy ary mbola andian'izany teninao zany rehefa ho zarainay zany teninao zany Jesosy dia tena hoe hokasianao manokana izy Jesosy mba ho vonjenao dia misaotra anao izay Jesosy eto ihany koa Jesosy izay kivikivy sy ketraketraka teto na hoe izay olona rehetra midona taoriana Jesosy dia tena hoe aza vela ireto Jesosy fa nampaherezany teninao teto ihany koa zany olona zany Jesosy malala dia ataovy matoky anao hatramin'ny farany izy Jesosy fa ianao ilay anjara lovan'izay Jesosy dia aza vela ireny izy ireo Jesosy fa tena hoe ianao ilay balisamana sitrana ianao ilay ampahery dia ampahery ilay mandrakariva ianao satria ianao ilay mampandritsy anay Jesosy fa tena hoe sambatra dia fanjay manana anao Jesosy dia ampianary mandrakariva izay Jesosy anaro ampahafantarao ilay mandrakariva ny fahamarinanao Jesosy fa vonany amin'izany izay dia mahakasitraka tomporay malala vonatra anao teto ihany hatramin'ny tamindrindraka ao mandrakizay. Halleluia, amen. Halleluia, mankasitraka n'izy mirahavavitsika izay nivavaka tamin'ity androany ity niara nivavaka tamiko teto namarina ity fotoana androany ity. Tsy saraketo tsika androany raha tsy misaraka amin'ny fifaliana ry havana malala. Halleluia. Amara-paranantsika ny fotoana dia tsy afenina aloha malahelo kely an'ilay fiarahana amin'ny groupe izay maharesy eto anatin'ny Zoom manao fiderana nefa noho ny antony izay tsy miankina aminay fa miankina amin'ny présentation amin'ny Facebook dia mbola tsy afaka miditra amin'izay aloha tsika fa dia anohira fiderana ray farana antsika amara-paranantsika ity fotoana ity dia mitoy anaty Zoom ny fideranantsika nefa na izany ary fa aza malahelo misaotra anareo miravavy tamin'ny fandraisana anjara tamin'ny vavaka anohira anankiray tsika amaranantsika ny fotoana dia tamin'ny fotoana izay tsika amin'ny alatsinainy samy matoky amin'ny kely tongava indray amin'ny latsinainy zava-dehibe ny fahatongavanao zava-dehibe ny fankatoavanao ho tahin'ny tompany antsika rehetrarehetra. Halleluia, amen.
Halleluja. Tapitra ny fotoanantsika ravana malala nome fotoananao amin'ny alatsinainy indray mionetitsika raha mbola sy tokony amin'ny raha lavitra Jesosy ka tahiny tompo samy venana somatsara dia amin'ny alatsinainy indray tsika mioneto misaotra anao nahatra rehetra amin'ny farany dia mirary antsika weekend mahafinaritra be ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Halleluja. Amen. Nazadiny mienina akiradio anatin'ny akiradio.radio12345.com. Tahiny Jesosy tsika rehetrarehetra. Amen.